préserver les générations futures et l'avenir de Madagascar. Et nous réitérons en même temps que les élections propres, inclusives et surtout acceptées par tous sont les seules solutions pour une alternance démocratique à Madagascar qui pourrait nous amener vers le développement économique. Aussi, nous continuons à faire un appel aux autorités civiles, militaires et ainsi qu'aux partenaires de Madagascar à trouver ensemble les moyens et surtout organiser une élection acceptée par tous. Nous tenons à remercier donc la population malagasy pour leur solidarité et nous leur réaffirmons que nous continuerons la lutte jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une élection présidentielle apaisée et acceptée par tous. Zava-dehibe ny fanamariana nentin'ny collectif de candidats aminy hoe tointolona ary tsy milavolefina ny collectif raha tsy misy ny fifidianana marina sy madio ekeny rehetra amin'izany fifidianana filoham-pirenena zany satria misy akony lehibe amin'ny fahatokisan'ny vahoaka ny rafim-pitantanana misy eto Madagasikara ny zava-mitranga tao anatin'iny fifidianana iny. Efa tonga eto i namako Enikadja Rakotomanatsy izay avy nanangom-baovao tsy dia salama ihany koa ny namana fa dia meko azy ny fitantanana ny fandaminana ny eto amin'ny plateau eto araka ny faresako teo izoky Alfred Ramanandribe koa efa io miarabanao rahalahy. Miaraba si Ratolo Zanara miaraba zoko be Alfred Ramanandribe dia miaraba tsika rehetra ny tokantrano any tena tsisy repo mihitsy tsika dia tsy mety tena tavaverina araka ny tokony izy ny fahasalamana fa anaty izany dia tsy maintsy alefatsika ny fandarana angaretona satria fotoana ifanomezana izy ity dia mankasiraka tsika rehetra ny tokantrano any miaraka aminay eto anatin'ny fandarana hatrany hatrany misaotra ny sy nitondra ny fandarantsika teo ihany koa androany be dehibe ny vaovao izay ataontsika mihitsy hoe tokony fakafakaina tena tokony horesahana satria iny zany le fifidianana ny terena natao omaly dia taorinan'iny fifidianana iny dia mipetraka ho karazana kilalao ny viravorainy zay te amiravira azy ny taremarika rehetra na ny tany amin'ny bureau fandatsaham-bato tamin'izany fifidianana zany na ny teny anivon'ny distrika dia misy ny vaovao voarainay hatrany anivon'ny CRMV hatrany anivon'ny région sy ny sisa zany dia raha ohatra ka kapokaray tsorona sy resahana izy ireny dia zay anao zany tena anazy hoe no viravoraina araka izay tiana anaovana azy ny karazana taremarika rehetra manodidina n'ity fifidianana ity zany ilay voambolanao ny viravoraina hidirantsika ro azafaitsika eo satria zay zany no fomba tsotra ahafahana miresaka n'ireo vaovao rehetra nampitainareo ny hitan'ny mpanao gazety ny antsipriany raha samihafa zay fantatra hatramin'ny omaly ny tany fandraisana anjara nanaovan'ny mpanaramaso naty eto toerana na ny avy amin'ny sehatra raisam-pirenena ny fianakaviam-be raisam-pirenena fanamariana ny fomba mampihetsiky ny mpikambana amin'ny toko politika amin'ny fiain'ireny fifidianana ireny izay fantatritsika rehetra hoe iza no mifia azy ny légitimité zany na ny maharadrariny sy maharadalàna n'ilay fifidianana dia mipetraka ihany antsika teny zao zany mipetraka ilay fanontaniana hoe légitime ve sa tsy légitime ilay fifidianana zany mialatsiny fa tena tsy ao mihitsy fahasalamana fa izahantsika resahana sy alefa ihany zany araka izay tratra ny famakafakatsika ny olana samihafa dia afototsika mihitsy amin'ilay adevitra be amin'izao fotoana izao akilany misitona any amin'ny hoe na 1% raha no nifidy dia lany io lany ny anaran'io dia misy mihitsy olona heriverinao fa nianatra olona hiverinao fa manatsaina olona mba nieritreretinao fa hoe malala zany hoe malagasy sy ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy misy olona heritreretinao hoe itony olo tony dia nandalo-pahaizana
mba hanakany ivelany ihany mba mahita an'ireo ataontsika modèle na démocratie samihafa hita avy amin'ny firenena samihafa fa dia eninao mivoy an'izany resaka zany hoe io na 1% na 5% na 10%, indrindrindrindra fa amin'izao fotoana izao dia nisy miracle atao ambadika atao 23%. Amintsika amin'ny teny zao ny taux de participation eo am-pelatana ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy loharanom-baovana izy ireo fa efa misy misitona any amin'ny 7,700 7,700 zany ay dia nyrehetrarehetra maly nefa nahita le tena taux de participation hita maso zany hoe ny olona nahita maso ny fahazoton'ny olona ny fidy no tsy afaka amoaka sifra hoe zao na zao na zao fa misy zavatra hita maso izay nahitanany amin'ny hoe de latsaka lavitra noho izay fifidianana rehetra natao teto izay taux de participation hita omaly izay fe hitan'ny olona nandeha nijery an'le fandrotsaham-bato zany fe hitan'ny olona rehetra nanatrika ny fandrotsaham-bato isaky mibirao fandratsaham-bato zany tsisy mamorona an'izany fa zavatra hitany maso zany fa na ny fifidianana izay ataontsika raha hoe efa tsy niarahany rehetra ny fifidianana aloha olona farany teo izay efa nataon'ny opposition ankivy any kio aza izay mpifidy lehibe no mifidy azy dia mbola nahitana olona maromaro kokoa na nisa vato sy ny sisa nafandratsaham-bato maro noho ny fifidianana omaly iny dia zay le tenentsika teo hoe novira viraina ilay taux de participation dia misy ny hoe manao fety dia misy ny hoe mandresy foana ny anaran'izany dia misy ny hoe mitotorebika dia misy ny hoe manao arrosazy dia misy ny hoe mibitabitaka etseroa zany milaza fa dia nandresy tamin'ny fiodinana voalohany ny mpitondra amin'izao fotoana izao tao anatin'ilay fifidianana zava-nitranga omaly daholo zany resantsika zany tompoko lahy sy tompoko vavy ary isotomana mihitsy ny ataontsika hoe communication na serasera maro samihafa zany amin'izao fotoana zao zany hoe tapahana zany ilay fahafahany malagasy iverina mihitsy amin'ilay zavatra nitranga teo aloha ilay tinakiny n'ilay collectif teo aloha sy izay tantara teo aloha fa ny angiana indray dia hoe hatramin'omaly ariva vita ilay fifidianana dia kotiana ho tony tsy misy ilay zavanitranga teo alohan'izay zany dia ozytsika hoe misy raharaha samihafa eto amin'ity fireneny tia izay ilana fanazavana ihany zany ilana famakafakana ihany zany ny azotsika ambara dia tsotra tao anatin'ny ray volana sy herinandro sy folo andro ny collectif de candidat ray volana sy tapany raha ny maromarona kokoa no nijoro zany mitondra ny heverin'izy ireo fa tena tsy maintsy hevitra ijoroana manoloana ny firosoana amin'ny fifidianana inona moa zay ilay fifidianana maloto ilay fifidianana feno fandikan-dalàna dia ny zavatra nitranga omaly dia nanamarina an'izay fitakiany collectif de candidat zay tsy hoe misy mihazakazaka ao zany hoe anao fety dia anao arrosazy dia hoe nanao réveillon mihitsy dia ny fandombery fa hoe nandresy tamin'ny premier tour dia midika zay fa hoe diso ilay antony nijoroany reo collectif de candidat ary io no ampitana amintsika ihany zany atao anatin'ny famakafakana hoe ny malagasy dia ary amin'izao fotoana izao zany dia mahatsapa ny tena zany hoe tena misy dikany kay ilay hoe anovany tantara isika ilay fomba ny tenenana an'izay dia ny raha tsika nahita taorenan'izany ny fanovana zavatra maro samihafa fandosoana tantarany Madagasikara sy ny sisa rehefa tena jerena ny fivoaran'le fanaovana politika zany ny entin'ny régime Andry Rajoelina dia ireo tanora izay azo entina misanga na ireo tena atao hoe zazakely taty aoriana ny lehibe zany izay tsy mahalala n'ilay tantara sy ilay zava-nisy tereto Madagasikara ny tena cible tamin'izany dia rehefa nahitatsika fa isan'ny tsy nanao lara-pahamehana ny fanabeazana ny fanitsiana ny raha-fanabeazana ny fitondrana Andry Rajoelina mba hananana tanora sy olo-pirenena mahatsiaro sy mahalala ny lanja ny tantara sy izay zava-nisy marina ny ainana teto amin'ny firenena dia ozytsika hoe zay ke zany ny tena tiana hatongavana ao anatin'ilay izy ny voka-pifidianana omaly dia entitsika milazany amin'ny hoe niezaka na mpiasa ny ataontsika hoe moyen colossal ny fahafahana manao goavambe sy makadiry teo am-pelatanany ny fitondrana Rajoelina fa ny zavatra nyseho sy hita maso dia hoe na andisy fanatenana ary tena tsy araka izay nieritreretina ny vokatra zany na nampiasa an'izany moyen goavana be teo am-pelatanany zany ary point anankiray zany zay tokony jerena ary tsy azo ditsita satria na ny olona namen'ny Coliseo maro teto andreny vohatra 40 000 personnes teto andreny vohatra
fa tsisy ny ray ampahadimyn'ireo olona teo amin'ny coliseum akory ny tonga ny fidy tamin'izany tondry rifitotsotro zany ny any amin'ny faritra samihafa tsy resahana tsony zany momba n'izany fa tonga ny hoe rehefa lany de lany de misy manasa todoany ambadika any hoe rehefa tsy ny fidy dia tsy manakambara tsy raisin'ny olona akory zany le hoe mandohetra ny olona olom-pirenena ny olona zo ihany ko asafidiny tsy hifidy tsy azo atao tsinitsiny zany fa de misy an'le fambolena an'le pratique politique manahirany ato amin'ny firenena de misy miteny mivoiny amin'ny hoe resiny collectif any ambadika any io fanangina de nisy fotoana zay teto somary tsy nanao angaredona ray andro zay de ny angom-baovao nataony amin'ny hoe tena nanao fety be mihitsy tany hoany reo fanangina ny angaredona de tsy nanao an'le zany hoe zary fomba mampanao zany raha vao misy hirika kely manao fety fa izany rehetra zany tsy midika mihitsy ny amin'ny hoe tsy legitime zany hoe tsy ara-dalàna tsy ara-drariny tsy araka ny tokony izy ny fijoroana sy ny fitakinana atao teto tsaroko Nelson Mandela dia nitarika ny Afrika Atsimo tao anatina atao hoe ady amin'ny fanavakavahambolon-koditra apartheid madiba moa ny fiantson'ny zareo Zulu zareo ao Afrika azy de olobe zany Nelson Mandela zany fa zao ny samborina Nelson Mandela gadraina fito amby roapolo taona Nelson Mandela de tamin'ny fotoana ny samborana Nelson Mandela ve de hiteny zany hoe tsy mety ary tsy mandresy resy le ady amin'ny fanavakavahambolon-koditra satria voasambotra le leader anankiray tena niady tamin'le fanavakavahambolon-koditra na tsy afanetsika tsony izy satria tany amponja de midika ve zay fa tsy ara-drariny le ady ao amin'ny fanavakavahambolon-koditra sary tsotsotra fotsiny tsika hitenenana hoe ninninona zany cinéma manœuvre entina anehoanany amin'ny hoe reo ara le collectif fa resenay tamin'le fividianana feno osika sy maloto tsy midika mihitsy zany hoe tsy legitime le fijoroany le collectif ninninona zany resantsika misy tantara be dehibe eto amin'ity firenena ity nahitanany amin'ny hoe ny tolona natao amin'ny rary sinitsiny eto amin'ny firenena dia nandalo vanim-potoana sarotra ary rehefa manana ny fahefana rehetra ny fotsioditra atao Afrika Atsimo tamin'izany fotoana zany ny polisy azy atramina chauffeurna taxi bus ny anarana tamin'izany de hatrany anaty bus mizara roa eto amin'ny fotsioditra eto amin'ny mainty hoditra niady tamin'ny fanafoanana an'izany Nelson Mandela fito amby roapolo taona do netranomaizana fa nandritra ny fotoana ny eritreretan'ny fotsioditra tamin'izany ny gouvernement ny apartheid hoe rehefa resy tsisy ninninona tsony fa tsy maty le légitimité an'le tolona natao satria misy zavatra mifamatotra amin'le vahoaka afrikanina tatsimo ilay fijoroany Nelson Mandela ka na de natao zay asepitra n'le tolona tamin'ny fomba rehetra répression isan-karazany dia ny rahantsika nalala fa rehefa nivoaka Nelson Mandela tonga foana ny fotoana ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana hipoirany sy andresena ary ampisongadina le maha legitime an'ilay fitakina izay natao de mametraka sary tsotsotritsika par rapport manoloana ny joroany collectif des candidats ny nijorony amin'ny hoe ho fifidianana madio ny fandovany eto amin'ny fireneny de raha natao ambiletra ve le fifidianana de midika zany fa resy le maha legitime na maharadrariny an'le fijoroany collectif de miara-mahita tsika dia misy ohatra tsotsotra zany azotsika raisana 1896 ty tena isan'ny atao hoe napiavaka ny zoko be arifidy raha manandray be rehefa manao famakafakany ny anarany tena mihitsy moa zany tamin'izany satria ny tena dia mpanao gazety niofana momba ny asa fanaovana gazety dia nandalina fahaizana samihafa nakatraikefa niaraka tamin'ny namana zany ny mpandehanana eny momba ny fomba fanaovana ny famakafakany fa rehefa mihainao zoko be arifidy tsika matetika dia mifototra foana resaka tantara mifamatotra amin'ny resaka tantara de resahany foana ny zavatra atao hoe tsy sahany mpahay tantara resahana na tsy de tena resahana foana fa ny tena mampalahelo de hoe ilay malagasy tsy ampianarina akory ny tantarany de be dehibe ny gaga rehefa mihainao ny zoky arifidy hoe ay ve zay le tantara de nandinika hatramin'ny omaly ariva rehefa naheno fa misy manao fety be any misy manao balina any de nandresy de misy etanina ohatran'izany am'le fifidianana maloto am'le fifidianana fenon'le famiravirana an'le chiffre fa misy manao fetony any
de ozy izy ianao zany tena zay tokoa ve 1896 ohatra efa niraisan'ny zokom-piary fidy nanangana saina fotsiny tere manjaka miadana resy ony malagasy fa jereo tsara ny tantara tsy nidiky zany fa hoe de tsisy diky an'le tsy legitime lay ady ho amin'ny famerenana ny fahaleovan-tena nefa nandalo an'izay vanim-potoana zay le tolona efa ny fanoritana hatrany amin'ny conférence ny Zanzibar tamin'izany fotoana zany britannika sy ny frantsay fa sitona momba ny hoe bon Zanzibar omena britannika Madagasikara toby famarany frantsay de nifanaraka teo de nandefitra ny anglisy izay efa tonga treto hatrany 1800 mahery miaraka tamin'ireo mpanjaka samy hafa tao arinany ratama voalohany niady tamin'ny ranavalina reny sy ny sisa britannika nefa tonga teto mitondra ny London missionnaire sy ny sisa tamin'izany de tonga ny frantsay fa tao anatin'izany de mipetraka foana le mahalégitime man'lay ady nataony malagasy 1947 so hoe nandresy ny frantsay tamin'ny 1947 mate na hoe nisy nandalo an'iny vanim-potoana iny hoe nijoro ny malagasy de voatohatry ny mpanjanaka de hoe tsy légitime tsy arajariny ilay nijorona de tsarotsika ny point nijoroany collectif des candidats tsy hoe nisy voka-pifidianana maly ny voaka de hoe midiky zay fa tsy araka ny tokony ho izy ny fijoroana teto amin'ny firenena tsia nanao be ny mpanjanaka tamin'ny 1947 misy tirailleur sénégalais teto misy tirailleur marocanina tonga teto misy miaramila hatrany Amerika varatra tonga teto akoatrany tamin'ireo zanatany frantsay teo amin'ny tao Afrika niaraka tamin'ny tafika frantsay teto nanao be mihitsy ny mpanjanaka ny mate tena ny fe an'le tolona aradrariny nataony ty tanindrazana tamin'ny 1947 ripaka ny malagasy maro tamin'izany de raha jerena zany ny sary de hoe resy ny malagasy satria tsy azo teoneo le fahaleovan-tena tsy azo teoneo le fijoronana legitime fa ny rahantsika nalala fa na de natao azy zay tao hoe fandresen'ny mpanjanaka tamin'ny 1947 zany niara-ny asa tamin'ny malagasy mpamadika nampiasa hery famoretana nampiasa miaramila sy ny sisa de tsy maty ilay mahalégitime maharadrariny etaetany vahoaka maro vahoaka malagasy maro izay tsy afaka nanao ninninina vanim-potoana mitadiny very tamin'izany fotoana zany ho an'ny anatra malagasy de malala zany vanim-potoana zany nisy zavatra very tao de narina de nokarohana taty arina miforitra anaty vanim-potoana ny fiforetana anaty miainany zany tsika dia hitatsika ny fivoaran'ny tantara fa tena repitra ny fijoroan'ny malagasy tamin'ny 1947 fa ny olona ny maty resy tany amin'ny tena pakady ara-miaramila mety resy tany amin'ny tena endrika nisy olon'le izy satria tsy azo teoneo le fahaleovan-tena nijoroana tamin'izany 1947 zany fa tsy resy amin'ny maharadrariny an'lay fitakina tany anatin'ny fo tany aparatoko ny malagasy de omaly no terena ilay fifidianana de voka-pifidianana de hoe nandresy ny fitondrana am'izao fotoana zao rehefa avy nanao famoretana maro samihafa nanao zay fomba anaovana forcine le fifidianana raha le voka-pifidianana no jerena de mety ho zay tokoa no azo andika anazy fa zany tsy midika akory hoe diso ilay antipijoroany collectif des candidats na hoe tsy marina tsy légitime ilay fitakina fifidianana madio ny vokatra omaly dia nanaprofo ny amin'ny hoe mitombona daholo izay ahiah rehetra nadidina le fikarakarana fifidianana fa raha terena amin'io fifidianana io de efa fantatra meloa ny valiny de iny voaka omaly iny ny valiny marina izay rehetra nambarany collectif des candidats 1947 zany a tena fantatritsika tsara tamin'izany raha tena marina de daty 1948-49 moa vo tena tapitra zany ny gidragira satria nadika ny eritaona maninjitra nanenjana ny frantsay ny tady nzay tokony tadiaviny de ireo olom-bofidy teo anivony MDRM misy zavatra ohatra mitovitovy fa tsy de tena mitovy contexte mety ho samihafa nanana immunité parlementaire zany Joseph Ravoangy zany Jacques Rabe Mananjara zany Joseph Rasety zany tamin'izany immunité parlementaire solombavam-bahoaka fa nisamborina de nigadraina
am'izao fotoana zao tsika misy solombavambahoaka manana immunité parlementaire fa samborina tenkatry zay le ozy hoe misy ataotovitovy fa tsy ny raharaha iny frantsay mihitsy zany e tsy ny raharaha iny mpanjaka zany tam'izany fa reto ny enjana na tonga le fitiavatanyrazana misy mikolokolo eny akanja ataonay mahita reto tam'izany fotoana zany de fantatritsika hoe voaheloka ao faty de lasaky fe figadrana mandra-pahafaty moa zany le izy a tam'izany fotoana zany 1948 volana avril ny raharaha letina Randria Maromanana Albert fa tena ny tsy fa zany ve midika fa tsy ny tsiara-jariny ilay fijoroana nataony tero tia tanindrazana tam'izany satria nitsirina le manamboninahitra malagasy isan'ny sangany manamboninahitra malagasy nifana teo amin'ny tafika frantsay saingany safidy hoe sady ao ty amin'ny tanindrazako 28 avril 1948 letina Randria Albert maty satria nisy rary ny taony tadiavina de heritreritra avy ny frantsay fa nandresy nandresy tokoa izy amin'iny contexte iny satria zay rehetrarehetra nitarika solombavambahoaka miaramila sy ny sisa de nanaovana an'izay ny ripaka ny malagasy ripaka tam'izany ny sifra hatram'izao mahafinaritra rehefa miresaka momba amin'ny tamin'ny tompoko la James Ratsima tam'izany isan'ny taka izy hoe tokony manao excuse ary manao fanonerana ny fanjakana frantsay fa on parle de 10 000 à 100 000 morts tam'izany fa tsy mety misy 80 000 morts ozy ny archive de guerre ny Frantsa ho antsika taty arina nanao fikaroana tany mikasika 1947 zany hoe tena raha taremarika zany de resy ny tia tanindrazana 1947 1948 raha ny taremarika izay nivoatra tamin'ny fifandonana sy ny manipulation samihafa nataony mpanjanaka tam'izany fa tsy midika zany hoe tsy légitime ilay antony nijoroany le tia tanindrazana de matsiarotsika ny ady mbola arifidy ramanindray be any ny anarako an'ity fomba fanaovana famakafakana sy fiteny ty rehefa miresaka tantarany amin'io hoe l'histoire une éternelle un éternel recommencement de ilay zavatra nitranga zany izay reharehanatra amin'ny maly ariva fa hoe nandresy rovana ny zavatra efa nitranga teo amin'ny tantara tam'izany fotoana zany hoe nandresy fa tsy mamafy zany ny amin'ny hoe légitime mariaraka ny tokony ho izy eny e nijoron'ireo collectif de candidat reo rehefa nitakiko hoe mitovy re olona amin'ny malagasy rehetra ny fifidianana ny verenany fahefanen'em-pelantanany ataovy madio ny fitsipy-talao de ny zavatra mitranga zany am'izao fotoana zao fa asanao amoana nitoen'izy ty fa izay fandaran'angaredona de matsiaro be de be moa no manontany hoe tapitra ve ny fandaran'angaredona mbola isy toyany ve zahay koa mbola manontany en'izany zay atitsinna samy amina fahitalavitra samihafa daholo ny miasa amina onja-peo samihafa mpanao gazety samy manana ny orinasa isanay fandaran'angaredona tsy karamana manokana akory io fa tena hoe ilay fitiava-tanindrazana mampanao gazety amin'ny maha-olo-pirenena anao de andao resantsika ny zava-misy e fa tsy misy volabe raisy ny tiana volabe manokana atao any posina ohatra an'izany fa tena le tanindrazana nijerena de mamaly ihany koa zay hoe ahoana sy ahoana nytoe satria tena miankina amin'ny fijoroan'ny malagasy sy ny collectif de candidat ny am'izay toyany no ananana tsy zavatra resahana eto amin'ny fandaran'angaredona fa ny azo tenenina kosa aloha androany 24 heures ataorinan'iny élection iny de ny hoe diso hevitra izay mieritreritra fa satria nisy nandresy tamin'le fifidianana maloto de nidikan'izany diso daholo nijoroan'ny collectif de candidat tsy tompoko ny fifidianana omaly sy ny vokatra zany hatramin'ny androany ny manipulation famiravorana ny taremarika samihafa natao dia afahantsika milazany amin'ny hoe rary ny sintsiny ny antony nijoroany teo anivony collectif de candidat mikasika an'ity fifidianana ity de atserovana nyzany zavatra nitsanga teo amin'ny tantara zany ozy izy fanira zafy manatany teto tam'izany mitolona koa ny misy fotoana manao ohatra ny dent de scie zoko tsara mihitsy le nilalao an'le izy miaraka am'le posy zany miakatra kely de misy pika de midina kely zany fa tsika raha miteny androany manoloana ny zavatra mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena de entina ilazanany amin'ny hoe ninoninona di sy fandihizana
any ambadika any entina hoe anaovana rozazy sy ny sisa entina ilazana manodidina ny amin'ny hoe nandresy tamin'ny fifidianana iny tsy midika zany fa hoe tsy légitime tsy aradrariny fitakirana izy rony ny théorie collectif de candidat point tena tsy maintsy mba nezako netiny zay androany satria na tiana na tsy tiana tena mampalahelo le vahoaka malagasy satria tena hoe no abadona na mpidinina ambany de ambany ho any amin'ny toeran'ny olona raha am'le pyramide Maslow ino moa pahay toe-karena zany mandrafitra ny comportement humain mandrafitra ny hoe rehefa inona mahazo ny olona de inona aloha no lara-pamehana sy masaka ao an-tsaina de hoe ny akamaroan'ny gasy zany de mbola ry am'le hoe tsy mahita afa-tsy zay ny androany sy rapitso de tsy manana réflexe eritreritra hoe tahaka any ahoana ny famatoran'ny politika sy ny raharam-pirenena rehefa tsolotsolorana kely sy memena kely izy de miondroka izy de mandady de milelaka de manao arak'izay tiany mpanao politika atao de zany rehetrarehetra zany no tenenantsika hoe hitondrana ny famakafakana hitondrana ny fanazavana atao anatin'ny fandarana angaredona zany amin'izay point anankiray goavana be zay atsipoko avy etana ny amin'ny zokobe ary fidramana ndray be ny fanoizana ny famakafakana satria ny anay moa ty fandrombonana arak'izay mahangaredona zay miarabanao zoky miarabanao namana Enikadja Rakotomanatso miarabany namana Sisy Faniry zay tena miasa mafy mihitsy namana Faniry moa izy de tena mandinika andreto mampita taratasy maro mikitikitika ny findainy mijery ny vaovao vonrotsaka sy ny sisa miarabatsika menakavy ihany koa ny tokantrano rehetra ihany amin'ny faritra rehetra misy atsika manerana ny nosy mihitsy mbola manaraka tsy tapaka ity fandarana angaredona ity marina mazava tsy adikevitra ny fanazavana nentinao teo namana Enikadja Rakotomanatso ary mamela ianao ataoko hoe ano indray izay totsika hoe famakafakana efa nataonao zay amin'ny akapeny namana Enikadja rehefa mandeha ny famakafakana tahaka zao de misy foana ny atsotsika hoe matonda-tsoratra ary avy amin'izay matonda-tsoratra izay no hitondrana hoe inona no tena zava-dehibe ao anatina vanim-potoana anankiray tena tokony ho adiadiana sy hozaraina sy ho ampitaina amin'ny vahoaka izany tamin'ity mindray mitoraka ity talohany nahatongavana teto amin'ity onjam-peotsika fahita lavitra malalatsika ity namana Enikadja Sisy Faniry de tsy mbola nifampiresaka isika mirahalahy fa na ny tenako manokana tany an-tokantrano de efa hoe izay famakafakana nataony seteo izay no ny eritreretiko etoneto ary de mbola hoetiketo zay famakafakana izay fa ataoko amin'ny fomba tsotsotra kokoa tena hoe tsotsotso mao faran'izay tsotsotra no anaovantsika azy androany indrindrindrindra araky ny fangatahany maro tahaka ny takely avy any ambany atsimo hoe mbo tena azavao le tena zava-misy marina inona ty resaka hoe taux d'abstention ty inona le hoe tena nandresy ohatran'izao salam'izao sy ny sisa zany mikorotana ny lohan'ny olona am'izao fotoana namana Enikadja de hoe azay mahatonga atsika amiteny hoe alolo azavaitsika faran'izay tsotra le izy au début zany tany am-boalohany inona ny zavanisy ny zavanisy fitakina olona na tena marimarina candidat iraiky ambin'ny folo tany am-boalohany izay nanambara hoe fangataka fanadiovana ny tanàna fanadiovana ny tontolo ny fifidianana rehefa miteny hoe tontolo ny fifidianana zay ianao de ny faratapony amin'ny azy izy io eria farany ambony eria de ry zareo fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana de manarakaraka an'izay ny mpandray fanapahan-kevitra de ry zareo ao anatin'ny seni ary mipatana tanteraka sy mipandridra any amin'ny pitsopitso ray manontolo any de ao ny antsona hoe membre ny gouvernementa zany tany am-boalohany de efa niteny reto candidat raiky amby folo reto fa hoe izay tsy d'accord amin'ny hoe sady
efa manoana ny fitondram-panjakana mijoro ny candidat larina fahatelo ny fitsarana-bomba lalam-pandrenana ny senia ny gouvernemanta mila diovina kosa ny aloha io sehatra anakira io a raha te anana voka-pifitianana madio sy mangarahary-tsika zay ny fandehany namana enikaja fa rehefa nandeha teny tantara maro sy ny sahala amin'izany a nisy ny fanapahan-kevitsy ny candidat hafa izay finalement hoe tsy amelan'io candidat larina fahatelo andeha rery zay a zay koa mba hirotsaka ny candidat folo kosa taty tsy andaniny zany de nanapa-kevitra hoe rehefa tsy maintsy andeha ihany ty fifitianana ity de zay a hitariky amin'ny olona ary teny amin'ny olona hoe aza mandeha mifidy le retsy a fa aleo mijanona ny atokantrano any afatarany olona fa mahoanisa ny isan'ny olona manaraka ny hevitra zay candidat nilaza fa hoe aleoloha tsy asiana fifitianana raha ohatra ka izao no toetavitra misy ao anatin'ilay firenena tena de le fifitianana vitiny le fifitianana omaly a fara zay ataotsika tsotsotso mao a le anina mba tsisy le olana be raha ohatra ka misy miteny fa any amin'ny 5 isan-jato ny tahany olona nandeha ny fidy de misy miteny fa any amin'ny 7 isan-jato ny tahany olona nandeha mifidy de tsika tsy anisy problème fa ataotsika hoe eo amin'ny 3 isan-jato zany nisan'ny olona nandeha ny fidy amintsika miteny zao ary 7 isan-jato no nandeha ny fidy nijanona ao anatin'ny tokantrano satria azadino enikaja azadino faniry azadino sy safady azadino mino hitako eto ihany koa ilalaina hitako eto fa nano mandeha mifidy nano tsy mandeha mifidy de safidy avokoa zany soa daholo zany na ianao mandeha mifidy any amin'ny boropofopoky tany de safidinao zay sonao tanteraka raha misafidy ianao nijanonao anatin'ny tokantranonao zay safidinao zany sonao tanteraka zany ary voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana de raha izay zany no vokatra hitatsika de izao ndray tsika zany eto anao anina l'absurde mihitsiny hoe raha ohatra indray zany ilay candidat larina fahatelo ka le olona resana de nifidy azy naminaiky azy raha koto manatso ataotsika hoe nandeha nifidy azy ka reto le mpifidy 3 isan-jato reto nifidy azy avokoa de mbola misy 7 isan-jato no nandeha tsy nifidy de ataotsika farany zay tsotsotso mao ihany firy zany ny olona nanaradia an'ilay candidat larana fa 3 isan-jato tsy ho taoko totalitsika zany ny vato azo ny irsiteny ery ravalomana ery ARP sy ny sisy fa de hoe bon menany candidat larina fahatelo zao ory zany 3 isan-jato etsekilany a dia mbola manana foana 7 isan-jato ny candidat ny collectif des candidats zay mitariky an'le hoe tsy hifidy izany betsaka zany zay fotsiny valio a aza midikodigny ny 3% 7% zany le bandy akamy zay varotra tele tamin'ny akamany izy miloko ty tele an'la ty sa tsy miloko izy le bandy akama miloko io zany dra tena sore lafa miloko io miloko le zivandana vety mody de jereo mevola izany sosy menany sosy fanena am'izay ny apitsiliny tena ilalesy mandainga noir et blanc tele tsy miloko ny namida an'la tamiko lala isy aza manany ihany fa miloko iny a olo tya ty miloko zao ana teneko an'la loko ve mainty satsy loko ary fotsy loko satsy loko eny loko kitan'la zany loko iny tana mandeha ohatsay zany le faratsy mao de zao tenentsika namana enikaja raha koto manatso ndray eto akilany 3 ndray 7 izany nandresy sy maintsy zao 7 zany no nandresy anazavatsika faran'zay simple
an'izay situation misy eo anatin'le firenena raha ohatsy io fitondram-panjakana io antsika miteny zao karaha mahita an'le vokatra hoe mitarika lavitra ilay candidat larina fahatelo ary raha mivokatra azo no jerena ka ho validena de hoe lany premier tour izy de mialatsiny aminao fa efa balle populaire teto amin'ny tany sy ny firenena ary efa nidehaka efa nirehaka ngiara olodinina sy ry Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy sy ny Lanto Rakotomanga sy ny sisa fa izao zavatra hitatsika amintsika amin'teny zao de fa ireo lay karazan'olona mpifidy voavidy mela ohatra hoe mialatsiny ako ireo karazan'olona mpifidy manana ticket nazo an'le ticket amin'ny 4 janvier les tout ce qui est gauche, gauche, tout ce qui est droite, droite, famille gauche, gauche, famille droite, droite. Nous me disons que c'est vrai comme ce qui me dit. Gauche, gauche, droite, droite. Fa wajian. Là tout ce qui est n'a pas d'intérêt. Waj les savent qu'il n'a pas d'intérêt. C'est dire tout le monde a sanga. Ça ne fait pas de citizen. Fan manatena rietsa. Manapana ny endro bodovoky manapahaizany impiriny satria tsy io ny vokatra nandrasan'ireo mpanoana mpanampy mpiara-miombinampy ka ny candidat larina fahatelo eo tsy io fa ny zava-misy ny réalité de mifanaraka tsara amitsika am'teny zao ny zavatra nataony io candidat larina fahatelo io a sy ny ekipany inona moa zany asa vao tsara mihitsy zay point zay savaitsika tsara mantsy ny ozy namakoenikazy rakotomanatso natao zay fomba rehetra natao ny fomba rehetra namenona any collision antsojombe nampiasaina ny fanomezana ticket nampiasaina fitaomana olona atsimijano avaradrano Antananarivo renivohitra atsany amin'ny faritra rehetrarehetra ny avy any Tasy ny avy any Fanjakandrina sy ny sisa natao ny fizarana sakafo natao ny fizarana akanjo tsy mbola nisotro zany teto amin'ty tantaram-pirenena Madagasikara ty bref natao ny fomba rehetra amenona fotsiny an'ilay kianja natotona vola natotona ny vola be arak'izay tratsy de zao feno le kianja de niara nahita ny rehetra fa hoe io feno la kianja fa izay le nambarana aminay ny kianja teo raha ny olona tao fotsiny zany jenjanona tany an-trano zany tsy ny totalina fa raha ny olona tao fotsiny no totalina tany amin'ny efatsalina tanoanina amin'ny nikazy rakotomanatso de tsy io akory ny vokatra azo ilay candidat larana fahatelo fa de izao ny zava-misy io vokatra azy io de mirefléter exactement ny tena réalité ao anatin'ilay firenena iny zay réalité zay fitopolo isan-jato ny vahoaka malagasy a efa tsy d'accord intsony amin'io fitondram-panjakana io fitopolo isan-jato ny vahoaka malagasy a dia nanaraka atsakasy andavany ny fanapahan-kevitra sy ny baiko nomen'ny collectif des candidats ce sont des faits tsy zavatra foroporoniny zany izay tsy mahafaly izay tsy mbola misy feu d'artifice mitranga
ao anatin'ilay firenena. De nisy olona ny teny ary zay mihitsy le izy namanendrika azy rakotomanatso ny lazanyity indray a de olona tena mpiaraka amin'ny isan'andro ka zao ne monsieur ary fidira manandray be ozy na inona teneninao hoe fitopolo isan-jato nanaraka ny kandida sy ny sisa resy foanareo ozy satria nareo latsaka fa na 5 isan-jato ara no ny fidy ozy a de nahazo vato ambony le laharana fahadimy de inona zavatra mety hitranga ozy lany foana izy o za hoe mazava loatra fa lany foana izy ary zay indrindra ilay fampitandremana nalefany zareo amerikanina omaly izay no nahatonga ny candidat collectif nanambara omaly fa hoe mitoy ny tolona izay no nahatonga ny filohany ateny mieram-pirenena mpanina Kristina Razanamahaso sy ireo manam-pahaizana sy ireo FFKM omaly ny laza fa mbola ao anaty fifandamina sy fandiniantsika izany hoe tsy misy na iray raha mieritreritra akory fa anaiky na ivalide aniny voka-pifidianana iny ande matosy teny andena solony aiko a tena nabara mazava ra nanotaniny mpanao gazety ny tsy faminambarany mazava aloha veriko ndray ande mato kandida laharana fahatelo ambe folo sy teny andena solony aiko dia nanambara mazava tamin'ny tsy fanambarana mazava mikasika hoe ino ny fanapahan-kevitra ho raisiny rato ka andresy le laharana fahatelo ao anatin'ilay fifidianana mandeha ty zany hoe ny rehetra ao anatin'ilay firenena namana enikaja rakotomanatso namana faniry ramanatany a zay andre mato namako siratolo-janary de samy tsy mieritreritra kely akory na ohatra ny silako ary hoe azo ekena izay foka-pifidianana mijoro eo satria ny sûr et certain ao anatin'ilay firenena de hoe manana 70 isan-jato de légitimité ino tsara 70 isan-jaton'ny légitimité any ampelatana n'ilay collectif de candidat enikaja rakotomanatso zany hoe raha ireo no anao blocage raha toka entina anditra io hoe fandreseny larina fahatelo io de bloqué tokoa ny ilay firenena izay no antony nampitandrema ny américaine hoe attention le retsy a faut prendre io fandresena azon'ny larina fahatelo io avec des pincettes zay le fandehan'zay zay le fandehan'zay zao fanazavana faran'zay tsotsotso moa sy ifaniry sy nikaja inona moa no nahatonga ny fitondran'ny mpanjakana Andriamatoa Angelina Rajoelina mbola nantralavitra noho ny tamin'ny fanjakana Andriamatoa Andrianapomelina satria tsy misy adhésion tao anatin'ilay fanjakana tsy tena hoe firenena satria rehefa miteny Andrianapomelina anao de fanjakana no nisy namana enikaja ary amintsika miteny zao atao anatin'ny fitondran'Andriamatoa Rajoelina de fanjakana ihany koa no nisy satria tamin'izany mpanjaka no nisy ary amin'izao fotoana zao fitondram-panjakana tsy revesy madidy misy ary ny tena total de nao te hoe ny mpanjaka no manao fanjakana tsy revesy madidy donc zany c'est la même chose fa tamin'ny Andrianapomelina mpanjaka
ny nambary ary afaka namokatra ny voaka malagasy nanambiampy fa tamin'ity andro nandrenapo ty fanjakan'Andriamato Andriana Rajoelina ity de mila zaraina vary ny olona de toloram-bary ny olona ho takalona tsy fantako tsony satria tsy mihinam-bary ny vahoaka malagasy izay tsy itovizany mibitaka amintsika amin'ny teny zao ary faly ny olona nozaraina koveta sisio fa mbola hitohy izay fizarana izay mibitaka mazava loatra izany satria ny base ny firenena nataon'Andriamato Andriana Rajoelina ity de hitazona vahoaka ao anatin'izay ataontsika hoe amin'ny fomba hoana no ahafahana manana vahoaka faran'izay mahantra amin'ny fomba hoana no ametrahana vahoaka mahantra fa diranovana anatin'ilay firenena mba ahafahana mividy mora ny safidin'izy ireo isaky ny 5 taona zay le fandehany raha ohatra ka hoe tsy misy ny fiovana ao anatin'ilay firenena tahaka izao hoe mitsangana ny manam-pahaizana mitsangana ny mpivavaka mitsangana ny tafika mitsangana ny fiarahamonimpirenena sy ny rehetra de satria zao efa nosafidiny malagasy tokoa zany mijanona am'izao situation misy any Madagasikara izao ny tsy nanana n'iny fitondram-panjakana Andry Rajoelina iny antsoina hoe légitimité ny kazarakoto manatso anatin'ny fitantanan'ny fanjakana atao anatin'ny 5 taona lasa zay 5 taona izay no nampahatra vadiranovana amin'ny Madagasikara satria tsy nisy ny adhésion an'ny vahoaka malagasy tato anatiny tsy nisy ny adhésion ny fandraisana anjara sy andraikitsy ireo mpiara-miobina antoka amin'ny Madagasikara sy mpamatsy vola Madagasikara fa ny fanampiana izay entina iady amin'ny tena mety ho zava-dozanjoan'le firenena no nataon'ireo mpiara-miobina antoka amintsika ireo fa tsy nisy ny fanampiana fahan'le firenena miavitra de nahatsafadiranovanytsika nefa tamin'izany fotoana zany azadino fa nisy 20 mahery 27 isanjato tanoany nisan'ny olona nandeha mifidy tsika miteny zao rehefa ohatra ka vitsy ny mpifidy ary mariny tsy mifidy de tsy mampiasa vola akory ao amin'ny firenenao ireo mpamatsy vola satria faible ilay légitimité misy ao anatin'ilay firenena donc à tout moment mety izavatra hitsimbadika na hikorotana ao anatin'ilay firenena izay anapotika an'ireny fampiasam-bola misy ao anatin'ilay firenena ireny mba matahotra koa ny olona amin'ny sosiny dia alohany mijanona any amin'ny toerana zany ary alohany mampiasa zany volany zany any amin'ny firenena hafa izay no famakafakana nataontsika zany amin'ny kazarakovanatso androany mba hahafahantsika milaza hoe tsy afaka mandihy tsy afa-tavony ny mpitondra amintsika miteny zao fandresena ao anatina faharesena tanteraka io azo Andriamato Andry Rajoelina larina fahatelo io fandresena ao anatina faharesena tanteraka mandresy izy amin'ny sifra kely azony etsy fa resy tanteraka izy amin'ny tsy nahafahany akory mitarika sy nahazo ny vahoaka malagasy andeha hifidy voalohany ary hifidy azy faharoa fahatelo de afaka mitehatratra ny ao anatin'ny collectifan'ny candidat amintsika miteny zao ary afaka manana large de soi mihitsy hoe tatakiny ahoana indray zany nitondrana an'ity revy hitondrana an'ity tolona ity satria manana maro anisy tsika de ny fitopolo isanjato ny fidy eto Madagasikara izany ahoana ny fomba ilalovantsika amin'ny baolina satria complet ny avant aty amintsika
zay fa dia nina manikaazy raha kotomanatsoa ao anatin'izay ary fidy raha manandray be mahenonao eto a dia mahatsiaro dia misy sary tsotsotra zany tsarome amin'ny hoe tsara lavitra no ny condition ny fifidianana tamin'ity taon'ity a ny fifidianana na tongavana Andriamatoa Rajoelina teo amin'ny fitantanana firenena Zokarfity tamin'ny taona fa 2014 inona moa le tiako tenenina amin'le hoe tsara lavitra satria nisy fifidianana aloha ny eken'ny rehetra ary nandraisan'ny rehetra anjara tsara lavitra satria nisy fitoizany raha-panjakana teo ary fanjakana firenena efanitraka no navelany ny filoha Hery Rajaonarimampiana tamin'izany fotoana izany raha nytaremarika Rahateo-Karena tsara lavitra satria ny investiture na ny fianianana izay hitarafana ny hoe atraizaka ny taratry ny filaminana ara-politika eo amin'ilay firenena dia rehefa nalala sy nahita tamin'ny taona 2014 fa ireo hery velona rehetra ary sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara tamin'izany ny hoe nisy fifidianana dia nisy filoha voafidim-bahoaka nanomindra fahefana tamina filoha izay nivoaka ihany koa tamin'ny fifidianana dia nanatrika an'izany ny mpisehatra ara-politika rehetra izay miendrika tsodrano tamin'ny taona 2014 miendrika tsodrano an'le filoham-pirenena vaovao tamin'izany hoe ndao ara hoeto ny firenena zany fa dia ianao zany ny lany dia ndao hoeto ny firenena fa zavatranga dia zao na dia tsara lavitra tahaka an'izany aza ny situation ny Madagasikara nondraisan'Andriamatoa Rajoelina ny firenena tamin'ny taona 2014 na tsara tsodrano ary izy ary na dia efa nandova fifanjakana tsy nisy crise post électorale ary nahitana foto-drafitrasa marobe ary Toe-Karena efa niasa lama tsy mitentsika hoe efa salama tanteraka fa efa niasa lama napetraka ny filoha Rajaonarimampianina teo a dia ny rahantsika nahalalany amin'ny hoe toy ny ahoana ny galerany nitondra n'le firenena tsy tafavoaka tany amina décision stratégique nentina niatrehana ny olana samihafa nitranga teto amin'ny firenena tsy tafavoaka tany amin'ny fanatanterahana ny velorano tsy tafavoaka tamin'ny fanarenam-pirenena nentina niatrika indray olana niatrehana zao tontolo zao coronavirus sy niady etany Ukraine tsy tafavoaka amin'ny fanatsarana ny rafitra samihafa na ny fidiram-bola avy ato anatiny na ny fampitomboana ny fampiasam-bola avy ato anatiny tsy nahavita ny karakara na dia conférence de bailleur anankiray azy ka hoe nitsona nyreo firenena namana Madagasikara ndao anampy anay fa dia ny tena filoham-pirenena no mandeha mandadilady manendrika an'izao fivorivorin'ny mpandraraha frantsay Medef ilan'izao dia ny tena no mandeha rery mampitovy larana amin'ny mpandraraha tsotra maka nivela mitady vola fa dia tsy mahavita akory mikarakara an'izany niantso ny filoham-panjakana maneran-tany Andriamatoa Rajoelina dia hitatsika fa tsisy fampiasam-bola nandeha tany amin'ny famokarana arena nisy votaraka ny tokony ho izy teto fampiasam-bola manatsatoka vola no natao kianje terrain tsatoka ny vola fa no hoe fampiasam-bola isin'ny fampidinana Toe-Karena tsy tafavoaka nefa dia tsara be ny condition nahatongavana teo amin'ny fitondrana 2019 tsara be ny condition nahatongavana Andriamatoa Rajoelina fitondrana dia nejerentsika ny politika nampiarina nila 19 tany voaka malagasy kenakenay ntasonona ilay viditsolika pa ny refitra indray mandeha le viditsolika tonga dia 40% ny fiakarany kenda daholo ny sehatra ny Toe-Karena rehetra dia tao mikimaky samihafa mitsenam-bary-panjakana tonga ny vola be azo vokatry ny Covid tsy hitany nalehan'ny akamarony be dia be ny feratra amin'izao tsy fantatra hoe ahoana ny raharaha hatramin'ny fanamboaran-dalana telo taona tsisy dikany teto fa avoazana no azo ny mpandraraha kanefa condition tsara nahatongavan'izany filoha zany tamin'ny fitondrana tamin'ny 2019 tsara lavitra no ty condition terena ametrahana azy eo amin'ny fitondrana ty amin'ny taona 2024 ity tsika zany zava-mitranga izany ndresantsika izany miainga tamin'ny famakafakana nataony namana samihafa ny raisiko nataon'ny mpanao gazety Arfidy teo ny amin'ilay hoe tadio tsara ilay zavatra nseho fandresena ao anaty faharesena fa tamin'ny 2019 fandresena eo ambony fandresena satria fandreseny ny nijoroany ray mpanao politika rehetra nanatrika ny fianianany fa amin'ity indray mandeha ty tsy zay ny zavatra mitranga dia eo zany amin'an'ilay izy mahita ny zavatra miseho zany tsika amin'izao fotoana izao dia efa afaka mahita sahady hoe raha ohatra ka ho terena zany
andeha ny lalina tahaka an'izao raha tao anatin'ny filaminana nandray fahefana tamin'ny 2019 azy zao ny résultat amin'ny resaka toekarena ny résultat amin'ny resaka farim-piainana ny vahoaka malagasy ny résultat amin'ny resaka vidim-piainana vidim-panafody vidim-bary dia anao ahoana ny toyany indrindraindrindra tsy iseho tsolo le sary tamin'ny 2019 hoe reo ny mpanao politika rehetra fa manaiky an'le fandresena dia mifanamatotra amin'le nambara ny zoky azo fity teo ny amin'ny hoe sarotra ny eritreretina filaminana ara-toekarena raha tsy hitatsika ny mahafamalinana zany izay no hoe tena fahatsokevitra lehibe ireo mirehare fa hoe nahazo fandresena tamin'ilay fifidianana no tereko masaka omaly fahadosoana miopampana ary marifisalosana tsy mahalala ny tantarany Madagasikara no mibitaka sy mirehaka amin'izany fa ireo manana minimum de scrupule fenona farafahakeliny any aparatoka dia mahita hoe tena tokony hipitrapitra ampalahelo dia anao zay ifampiresahana fa zay moa le notion tsy nananantsika hatramin'izay taporsihana amin'izany ihany koa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria na tiana na tsy tiana dia niresantsika teo hoe tena fotoana sikiondalany ity mila metrahantsika eo ambony latabatra ny famerenana amin'ny hasina sy amlonina an'izany atao hoe fanarahan-dalàna zany mbola adihevitra azotsika roritina soresahana ny hoe inona ny kolotsaina politika apetraka ifandimbiasana eto taorinany fifidianana ny terena maly iny ohatra ny ahoana zany no eritreretin'ny zandrizanaka anao politika raha pitso raha afaka pitso fa tokony comportement manoloana ny fanajana lalàna manoloana ny famiravorana n'le fifidianana nitereko masaka omaly inona ny fotom-pisainana ifandovantsika eto amin'ny taranaka dia zarainy zany fanakafaka an'izany mba entina ilazana sy ametrahana amintsika zany a ny amin'ny hoe tsy afaka iresahana sy ilazana faombiazana ao Madagasikara ny voaka-pifidianana sy ny fifidianana ny terena omaly tsy hidirantsika lalina akory ny resaka manipulation ana chiffre zay tena hatraminy omaly alina tontolo vaovao zany voarainay zany mbola mitomba anamarina sy mijery ny fivoarana ny taremarika manipulation tsy manipulation efa vo isany vato dia saina miverina dia koshena dia manao sone any bureau fandatsaham-bato sasany dia misy avy andy aty dia sone avy hoe izany a natsipitrelo le mpikambanao anaty bureau de vote fa sone avy fotsiny hoe dia koshena 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 be dehibe loharanom-bavao milaza an'izany atao amintsika amin'izao fotoan'izao dia ozytsika hoe be dehibe ny tantarany tolona nanovanjavatra tamin'ny firenena maro teto amin'izao tontolo zao tia nisy aza tena hoe tolona ny heverina fahofaty-karanany satria migadra mihitsy ny mpitarika an'izany Nelson Mandela tao Afrika Atsimo fa ny rahantsika nalala fa tonga ny fotoana mipoitra ary misoratra amin'ny tantara lasa pays arc-en-ciel moa ny filazana azy maro loko zany arc-en-ciel fa nateo aza le fanagadrana n'ilay figure emblématique mitondra le lutte anti-apartheid dia vomay zany ny kolokolo ny maharadrariny an'le fitakina hoe tokony tsy isy itsony ny fanavakavahambolikototra dia neto amintsika le fitakina hoe tsy tokony isy itsony ny fandikan-dalàna sy ny fifidianana maloto ataon'ny mpanao politika am'izay tiany anaovana azy anaovana manipulation samihafa hitazomana fahefana zay nge le ady ataony le collectivité candidat e dia omaly nisy ny fifidianana iny osy izy ny sasany hoe codure ho an'le collectif iny maly iny a nangidy mihitsy angamba izy tao ozy izy ny serasera madama nadroadro ny candidat sitendre dia nasoloneko fady sokevitra zany re olona fady sokevitra zany ny antony dia fantatry ny vahoaka malagasy farafahakely ny fitopolo isanjato ny vahoaka malagasy farafahakely no ihany satria na dia tamin'le olona nandeha ny fidy arany tsy ny fidy an'le candidat manao amboletra ny tonda tany amin'le fifidianana daholo e farafahakely ny amin'ny vahoaka malagasy fitopolo isanjato ny malala hoe légitime misy dikany fa raha ozy ny akamaroan'ny vahoaka malagasy hoe tena tsy mety ty fijoroan'ny collectivité candidat ty no saziny ny vahoaka malagasy reo collectivité candidat reo mifidy daholo izy rehetrarehetra etsika hitenenana sy ilazany zany ary fidy raha manandraibe sy ireo tolo-janary fa nirazafy manantany amin'ny hoe manamarina ny antom-pijoroan'ny collectivité candidat amin'izao fotoana izao ny fifidianana izay nandeha omaly manapirofo ny antony mila hijoroana sy hanaovana ny ady ahatongavana amin'ny hoe mba hisy ny fanarahan-dalàna amin'ny fomba fanaovana politika ilay pratika politika ifandovana mihitsy eny le olona ny olana amin'izao fotoana izao e dia
tonga indray ny 5 taona manaraka zany raha hoterena amin'io dia ohatran'iny fifidianana atao iny ihany dia andeha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia manao zay tiana atao ohatran'izay ihany ny olona eo amin'ny fitondrana dia eo avela amin'izany zany dia mandeha ihany avy eo mamerim-bola ihany manao bizina ihany dia hopotika ilay firenena dia tsy afaka iravoravo-tanana amin'izany antony hitondratsika n'izany fanazavana zany hoe mafy be ny ady amin'ny fanavaka vambolokotra rehefa nigady Nelson Mandela dia netretana hoe resy fa rehefa nandeha ny tantara nijoro ohatrany ny olona tsy maty tany ampon'ny olona le maharadrariny an'le fijoroany sy le fitakiana satria fitakiana madio ady amin'ny fanavaka vambolokotra tonga ny fotoana rava ny apartheid 1947 nresahantsika teo mafy be ny famoretana nisy député manana immunité gadraina tam'izany tsy ny raharahin'ny mpanjanaka tam'izany 1948 tonga hatramin'ny fitofirana manam-boninahitra malagasy be dia be isaka ny faritra samihafa samy nisy martira daholo rehefa tonga nareo amina distrika isan-karazany eto Madagasikara dia tsy maintsy misy tsangam-bato misy anarana eo 1947 ny olona maty tam'izany tsarovana manokana tam'izany fa raha ny taremarika nefa dia hoe nyty tanindrazana tamin'ny 1947 satria sady nisy mpamadika tao no nampiasa hery famoretana mankadiry ny mpanjanaka fa taty ariana tsy nanakana ny fijoroany ny aradrariny zany tsy maintsy resy foana le mpanjanaka dia izany tantara zany no hijerentsika sirasatsika ny amin'ny hoe tsy tokony voambolana ho ampiasaina raha tena mieritreritra no avy Madagasikara manoloana ny fifidianana maly ny hoe resy na mandresy satria raha mirefa nandresy omaly dia tao anaty fifidianana maloto no nandresena tao anaty fifidianana tsy nandraisan'ny rehetra anjara no nandresena dia midika fandresena ve zany mpanao politika aloha ilalao an'izany hoe fandresena zany fa rehefa mijeren'ny Madagasikara sy ny firenena ianao tsy afaka mandika izany ho fandresena miarabanao zoky fanira zafanatany miaraba enkiaja rakoto manatsoa miaraba ny iarifidina manandrehibe sy ratolo-janary isika rehetra izay manaraka ny fandarana any atokantrano sy any amin'izay toerana ndraisantsika ity fandarana ity ny eto atoerana sy ny any ampitan-dranomasina ny vaoaka malagasy rehetra arabaitsika maro dia maro tokoa ny resaka tokony resana enkiaja rakoto manatsoa sy ratolo-janary ry iarifidina manandrehibe fa mialohana zany rehetra zany dia tsara ihany aloha ny hitondrantsika ny vaovao satria mikasika ireo mpitolona anaradiny ny collectif de candidat zay nysambolona tamin'ny fahaefatra ny volana novembre zany ary nandeha tamin'ny raharaham-pitsarana ny fahasivy volana novembre dia nilaza zany ny fitsarana androany fa dia meloka ny voapanga rehetra dia nosaziana herintaona lamandy 300,000 ariary sazy miantona zay zany no azon'izy ireo dia tamin'ity androany ity ihany moa raha ny vaovao fantatra no natao ny fampiakarana ny raharaha teny amin'ny ambaratonga mpitsarana ambony dikan'izay zany miantona izany didy zany nikajara rakoto manatsoa ny mpisolo vava avy eo anivony collectif de candidat no miaro azy ireo zay ny amin'iny fa tamin'ity marainy ity ihany koa no nikasa eona amin'ny député fetra zany reo solombavam-bahoaka zay eo anivony anteny miaram-pirenena indrindraindrindra moa ny solombavam-bahoaka zay maronisany député tim fa raha ny vaovao fantatra ny fandray tamin'ireo solombavam-bahoaka ny tena alohan'ny hitenenantsika eto dia tsy afaka mihitsy izy ireo zany nahita sy hifampiresaka any député fetra akoatran'izay dia tokony ho tapitra androany lay fanalavam-potoana nitazomana azy valambefapolora dia hitantsika eo indray zany toy an'naraha zany satria dia petsaka moa ny vaovao zay mandeha ny collectif de candidat dia manana ihany koa ny programme zay hiona amin'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara folohan'ny volana candidat ty arak'izao hitantsika amin'ny soratra izao tokony ho tamin'ny 1 teo ny solombavam-bahoaka aloha ny efa mifandray tamintsika ny amin'ny hoe tsy tafiditra mihitsy inona ny anton'izany ny hoe tsy fahafahana mapiditra izany dia ny candidat ihany koa zay ambarany sy ratolo-janary dia tsy afaka miona amin'ity solombavam-bahoaka ity zany mbola anatin'ny ady sotolona zany ireo solombavam-bahoaka sy ny collectif de candidat amin'izao fotoana izao ary io tranga mahazo any député fetra rahalamizafim-bololo io dia entina hilazana ny amin'ny hoe tery sy sarotra ny lalan'ny demokrasia sy ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ary izay mahasarotra azy zay no tsy maintsy andinihan'ny rehetra saina amin'ny fomba
hanoizana ho any amin'ny fandraisany ny tolona ka raha miteny zany ny collectif de candidat ny amin'ny hoe tsy maintsy maresy ny tolona dia mila vokatra zany tsy teny soratany zany na resahana fotsiny fa mila vokatra zany eo anatrehany ny asa ataony collectif de candidat sy ny mpiaradia aminy ary nanomboka tamin'ireny trangadravatra omaly reny zay misy tsirim-panantenana manangasangany firaisakinany vahoaka dia manana an'izay hoe fanantenana zay ihany ko ary manana an'izay hoe tena zotranady na lokanady na fahafahamijoro handresy zay i collectif de candidat raha tsy zany manka inikajarakoto manatsoso zany dia veromomoka ny tolona ny ezaka rehetra natao ny collectif de candidat sy ireo solomamoaka sy ny olom-pirenena niaraka tamin'izy ireo nandritra n'izay hoe roa volana latsaka kely izay maninontsika miteny an'izay satria hatramin'ny omaly dia marobe ireo antso antariby voaraintsika message voaraintsika manontany antsika dia ahoana ny tohan'ny tolona manontany antsika ny amin'ny hoe mbola misy antenaina ve ary misy mihitsy aza manoratra amintsika amin'ny alalan'ny MP sy ny sisa inikajarakoto manatsoa dia ny antsika moa mazava tsara ny amin'ny hoe nataontsika hitondra ireo maro samihafa fa eo amin'ny lafo nitetika spaika dia ny collectif de candidat no mandrindra izany dia mino isika fa naharay amin'izany afatra voaraintsika an'izany any koa ireo collectif de candidat isika moa rehefa mandray amin'izy ireny dia miezaka ihany mampita any amin'izay tokony ny ampitaina azy hoe zao anie ny etaetan'ireo vahoaka ireo hoe zao anie fanirian'ireo vahoaka ireo hoe ary izao ny tena mba heverin'ilay malagasy ny tolona njoro mba tena tia ny anavotana n'ity firenena ity ka amin'ny apahany zany aloha zany rehefa mandeha amina lala tera sy sarotra ohatran'ireny ny raharaha politika dia tsy maintsy misy indray zany ny fanavozana ny tetikady izay hoetiny ny collectif de candidat na fomba fanaovana politika amin'ny akabena ny ovandonina satria nandeha le fifidianana rehefa nandeha le fifidianana hitany rehetra ny fiakarany taux d'abstention ary ny fambaniny taux de participation na ny hoe fandraisana anjara ny rehetra fa eto moa zany araky ny teneniny nikajarakoto manatsoa teo atsika mpanaraka amin'ny fandarina dia zao ifampistomana zany le taux de participation amin'izao fotoana izao 9 izy raha ny ora maromaro lasa izay fa tsika zany amin'izao fotoana izao raha mijery any ko eo anivoseny satria miezaka mandrakarivo tsika zany anaraka ny vaovao rehetra dia mahita fa efa nisy fiakaran'ray zany ity tanako ty le izy enikajarakoto manatsoa dia zavatra misy ato zany fironam-bokatra tendance vontsimaika zany raha ndresana ato tamin'ny sivora sasany maraina vokatra azo avy amin'ny propifidana 2 amin'ny 5 sy 7 sy roalina dia ny 6% zany ny vokatra no voray dia ny tahapavitry amin'ny fidy 7 isanjato faingo 9 isanjato 39%. Eo amin'ny fomba fanaovana politika ary eo amin'ny fiatrehana fifidianana ohatran'ireny itsika tsy miadevitra eo amin'le vokatra azo satria mbola tantara hafa iny fa eo amin'ilay tahapavitry amin'ny fidy na taux de participation amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ka manany amerikana ny amina hoe tena reny ny fomba fijery malagasy raha ohatra ka nyresahan'ny France 24 nyresahan'ny RFI ny amin'ny hoe tena ambany dia ambany ny taux de participation ary nandaitra ny boycott ara-pifidianana nataon'ny collectif de candidat dia dikan'izay zay sary hitany rehetra ary ny sary ny voaka tantambatrotra sosialy rehetra dia nangadiady zay nale isika moa namana inkiaja seratolo zanahary amin'ny mampanao gazety atsika miaraka amin'ny arifidra manandray be dia hoe ndao izara asy tsika efatra amin'ny raharaha dia rehefa mizara asy tsika efatra amin'ny rahalaha zany dia nisy ny teto Antananarivo renivohitra nisy nandeha nikisaka tany Varadrano nisy nandeha nakany Atsimondrano nisy ny nakany Ambohidratrimo dia nisy ny somary nandeha lavidavitra kokoa azy ane moa saika tonga tena kaikaiky nandre-pamaky mihitsy aza jera zava misy ary raha ohatra ka nitoizana dia tonga tany Akazondandy tsika tenenina amin'izany dia hoe sao le sary eto Antananarivo renivohitra amin'le 192 foko tany ihany no hitan'ny
mpanarabavao rehetra sy ny olom-pirenena rehetra izay mandrotsaka sary zany teny anivon'ny réseaux sociaux sy ny radio tany de nandeha tsika enikajy tany Ambohitra biby nandeha tsika tany Ambolo talata ny volonondry ary mbola nazo ary tsika hoe nifokofoko tany manodidina an'izy ireo fonoasina sinsisa de nandrenesantsika fa tena ambany zara fa misy roapolo ny olona tonga mifidy ary tsy vita zay fa itsika de nandalo de nijery an'ireo EPP rehetra zay nanatanterahana ny fifidianana omaly birao mpifidianana zany birao de vote de nahitana fa mangadiady tena mangadiady birao fifidianana manodidina nanamanga ary niezaka ihany koa tsika hoe sao de mba ny eto Antananarivo ihany ara satria eto no mahazo ny vaovao amin'ny alalan'ny radio sy fahitalavitra sy ny réseaux sociaux ka teto mety nandray an'le consigne de consigne avy any amin'ny collectif de candidats fa tsy consigne de vote azafady fa ndao mba hiantsony namantsika any amin'ny faritra de niezana nantsona ny tany avaratra atsimo any atsimo atsinanana tany andrefana tany atsinanana fa de mitovy daholo vaovao azytsika tsy rototra ny olona nangadiady ny toerana rehetra zay nanatanterahana an'izany fifidianana zany zara fa misy olona mivezivezy ary reo nanana ndraikitra tao anivon'ny birao fantatsaham-bato na avy amin'ny seni zany na solotenan'ny candidat de afaka mifampiresaka tsara afaka mifandinidinika tsara afaka nikidikitika telefona afaka ny sasany aza moa raha ny fantatra de hoe afaka mba mivezivezy nedo kely tany an-trano tany satria dia tsy misy mpifidy mivezivezy misy tony nakatona kely misy aloha le birao de samy araka ny nambara ny observatoire safidy mihitsy ny tenin'izay hoe izy tony nakatona lay birao mpifidianana hitantsika mihitsy zany fa zao le izy tanatin'ny fotoana rehetra zay nisiny ny fifidianana filohan'ny repoblika ansesy teto Madagasikara raha misy fifidianana zay tena mahaliana voaka malagasy hatramin'izay de anisan'ny fifidianana élection présidentielle na fifidianana filohan'ny repoblika tsy hoe tsy mahaliana zany ny élection de proximité ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny mpanolotsaina communaly conseil communaux sy conseil municipaux na hoe fifidianana solombavam-bahoaka fa le fifidianana filohan'ny repoblika de mahaliana n'le malagasy mihitsy satria izany no omeny fahefana ho laharana voalohany hifesy hitatana ny firenena amin'ny alalana famindrama-pahefana avy any an'le voakany malagasy ka ho an'ilay filohan'ny repoblika de nandritry ny fifidianana mba naheno ihany ako fito amby sivifolo sy mijato sy arivo enikajara kotomanatsoa ray sy roa arivo manko ny tena fifidianana fa tsy ny 2002 satria taty amin'ny décembre taty natao ny vote fa ny 2002 zany mois de janvier efa mipoka zany lay fidinana andalambe ho an'ny andany sy ny ankilana KMMR sy KMDR tam'izany de nahita ihany koa ny tena fifidianana fito sy roa arivo fa zany taux de participation zany tena mikoty indrindra satria manodidina 10 ka hatramin'ny 5 isanjato ny tahapavitry amin'ny fidy taux de participation raha mahita taux de participation 50% zany ianao amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika de nidikan'izay mahita olona ianao nitandahatra lavabe ary tsy tapaka mihitsy ary mahita ianao ny amina hoe fivezivezely re tompona ndraikitra samihafa eo anivon'ny bureau de vote ny président mifokotany mandrindra sy mijery ny amin'ny fomba fiasa satria ety ivelany président mifokotany sy ireo olona samihafa no mbola afaka mitsinjara amin'ireo karaha-pifidianana mahita ianao fa misy mpifidy milahatra seriny de seriny mbola miandro mifampiresaka ivelan'ilay toerana hanaovana n'ilay fifidianana tetika moa ny eto Madagasikara de amina EPP de ny EPP zany toerana malalaka de tena feno olona mifanaretsaka raha ohatra zany ka manodidididina ny 70 ka hatramin'ny 50 isanjato ny taux de participation
dia somary latsaky zay ambiance zay mitatsika amina fifidianana mifandimy teto Madagasikara. Zany hoe misy olona milahatra fa tsy le milahatra le tena lava be le somary manao forma U na somary manao forma S le filarana, fa misy milahatra lavalava eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 520 metatra eo na 30 metatra. Dia afaka miaina tsara mandamy maizany le tompona andraikitra voasafidy handrindra ny fifidianana anatin'le birafandatsambato. Tsy ahitanao an'izany hoe olom-pirenena hifidy zany ka mandeha mitsitaikataika na mandeha imparay mitsofoka ao anatin'le birafandatsambato, fa mety misy filarina kely ihany. Fa zavatra hitomany zany dia hoe nangadiady dezera biraom-pifidianana. Ary tsy mahita olona ianao mivondrovondrona. Raha mahita 5 ianao betsaka zany, raha mahita 10 ianao dia azo everina zany. Fa biraom-pifidianana vitsivitsy ny nahitana an'izany manerana Madagasikara hoe misy vondrovondron'olona mijanona manao trenga eo miady hevitra eo mandritry ny 30 minitra. Tsy zany hitanao, fa tena mangadiady biraom-pifidianana rehetra. Iny zany dia ahafahana mandinika ny aminy hoe teo anelanelany 520 ka hatramin'ny 520 isanjato ny tahampandraisana anjara n'ireo ampifidy zay tonga nanao ny safidy. Marika zany reny zavatra reny, fa tsy liana tamin'le fifidianana le olona ary tsy ambony ny taux de participation. Raha misy taux de participation 40% en moyenne dia fitangoronana ny filarana ary any amin'ny ambiansa manisa vato dia atsapana amin'izany. Plus izy ambony taux de participation liana amin'le fifidianana zany ny olom-pirenena dia betsaka amin'ny manaraka an'izy indrindra any amin'le fandraisam-bato. Fa raha toa zany mangadiady tsy misy olona mivezivezy, tsy misy vondron'olona 5 sy 10 sy 520 sy 20 miresadresaka, ary na le hivelany le lakory sy le vavahadin'ilay EPP azy anaovana an'ilay fifidianana dia tsisy olona mijorojoro kory mba mifanaretsaka miadiady hevitra. Dia atsapany rehetra izany. Fa nanodidina teo amin'ny 520 ka hatramin'ny 520 isanjato ny taux de participation. Ny observatoire safidy tokony tany amin'ny tamy 12 latsaka tany hoany na tamy 12 tany hoany rehefa nanao publication dia nahitany amin'ny 22%. Ary ny fizaram-baovao rehetra zay nanaovan'ireo haino manjery fampitana amin'ny vatana ny vaovao avy any amin'ny faritra dia nahafantarana an'izany ny amin'ny ambany dia ambany ny tahampandraisana anjara. Dia avy aiza zany ity hoe fahitana fa misy 40% amin'izao fotoana izao, satria manodidina ny 39,1 mahery be izy amin'izao fotoana izao. Satria fantatsika tamin'ny information rehetrarehetra ny fikoropahana ho an'ny mpiaradia miaraka amin'ny fitondram-panjakana io ny koropaka hoe ambany ty taux de participation ty. Manodidina ny 70 isanjato izy amin'izao fotoana izao. Azo esana ve zany sa tsy azo esana ho ana filoham-pirenena zay olany eo? Raha ohatra ka 120 tapitrisa ny isa mifidy, ny atsasaky ny 120 tapitrisa dia 10 metry sy 5 tapitrisa. Faravaratsiny zany 10 metry sy 5 tapitrisa tokony mba naneo safidiny. Kanefa mbola tsy 10 metry sy 5 tapitrisa zany raha io foronam-bokatra vonjimaika avoakany seny io resahantsika. Dikan'izay manodidina ny 3 tapitrisa zany aloha raha mifatapatatra raha teo any amin'le 40%. Raha teo any amin'le 40% hoy le fitondram-panjakana. Amin'le 11 millions zany tiatsika teneniny zany amin'le 11 millions mety 10 metry sy 3 tapitrisa, mety 4 tapitrisa. Fa zao ny zavatra resahantsika anatin'izay nikatsa.
mandresy 2,70 na 5,70 isanjato ary Andriamatoa Iany Rajoelina ao anatin'le faible na taux de participation na tiany zareo atao 7,0 isanjato ary ny taux de participation tsy maharesy an'le taux de participation 2018 48% zany ary nde ataontsika amin'le hoe raha azo ary izy am'izay hoe 72 na 75% zay ka azo ny 2 millions 500 000 voix fa tsy mbola stable zany raha amin'ny isa mifidy 11 millions na 1,20 tapitrisa indrindra moa fa 20 tapitrisa ny tena isan'ny malagasy dia ho amin'ny Madagasikara tamin'ny mandra sy tany sahirana zany dia mora zany ny mametraka ny olona ho filoham-pirenena satria mametraka rafitra ianao institution zay akamakamanao ny akamaroany dia mety manolan'olana sy manitsakitsaka lalàna ianao dia mety mampiasa vola be ianao dia mety zay tsy anontaniana hoe taizany evin'ny vola satria mba fatapatatra ihany hoe ohatrany ahoana fiangan'ny olona tsirairay avy ka tonga amina toerana zay mety afaka mizarazara vola be ankehitriny ary mizara koveta mizara elo be mizara roby zany ny fomba ahafahana zany maka fahefana eto Madagasikara tsy azo atao tsony zany ny maka fahefana eto Madagasikara ka hoe mitondra hevitra sy programma sy tetikasa ianao pratique politique tsy possible zany satria efa ao anatiny zay hoe fiodinana ho fanekena ny fizarazaran-javatra izay miserana ihany conjoncturel lay vahoaka malagasy dia mora mametraka olona amin'ny fahefana zany afaka mandanga zany zay fiafika fampelezan-kevitra dia mitondratondra zavatra kely hita maso kitaza hoe mizarazara karatra kely mba ho hitan'ireo ray anjara dia iny dia any dia any dia adino fa tsy zavatra maharitra koron'izany fa misy indray ampahan'olona sasany tehiteniny amina hoe aiza daholo no manam-pahaizany fa tokony andray andraikitra ho an'ny tandrazana ny intellectuel tena andao tena hoe fifidianana hevitra sy programma sy tetikasa no entiny fa tsy haingon-javatra mamirapiratra na objet entina mandehandeha no aderadera ho an'le mpifidy kanefa misy lalàna fean'izany amin'ny alalan'le hoe tsy azo atao no mampisitraka tambiny ho an'ny safidin'ny olona ray na manome zavatra olona ray hikaroana tambiny amin'ilay safidy corruption électorale zany fa eto amintsika zany rehetrarehetra zany dia tsisy mandeha amin'izay loana dia tsy kakitsika raha ohatra ka hoe ino ny résultat fa tsy iny ara nefa ny résultat attendu par rapport ny dépense engagée zay natao le candidat le miaraka amin'ny fitondram-panjakana ahoana ny eritreretanao candidat iza ny eritreretanao afaka mipaye artiste plus de 25 ary azo atsaina ny eritreritra mihitsy ny aminy hoe manahoana ny cachet nireny artiste reny ahoana ny eritreritrao ny aminy hoe tena manana hélicoptera maro manana fiaramanidina hafa jet privé ary mbola afaka manetsika ny ekipany amin'ny alalan'ny 4 maro samihafa mizara robe mizara t-shirt mizara polo mizara elo mizara saina ahoana ny eritreretinao zany dépense avokoa zany rehetrarehetra zany ny afisy dia ozy izy ny sasany ka zay io fifidianana filoham-pirenena io tsy maintsy mima eny fa aviaiza le vola ahoana ny natongavan'izany fa nga tsisy ny mpanara-maso ny fianara politika rehefa fifidiana ohatran'izao fa nga tsy amin'ny fotoana ohatran'izao no tokony
ho tsapany eo anivony samy finina ny andraikitra lehibe raisiny mba ahafahana mamatatra ny aminy hoe nisy namotsy vola ve sy hoe mazava tsara ve ny alalam-bolona nyreo heverina fa ho kandida de mandeha ny fizarazaran-javatra samihafa de mandeha ny fampanantenana tosika sy vaty samihafa de tsy hitanono fandaniana am'ireo fitaterana etseroa mba hahafahandreny olo ireny ho tonga am'ilay propagandy de raha ny tokony ho izy zany ny seni ihany ko efa ny teny tsy maintsy atao ny fifidianana nanetan'olona ny seni nanetan'olona ny ACC nanetan'olona ny gouvernemanta ny asa mafy an'izany ihany ko ireo mpikavana samihafa ao anatin'ity fitondram-panjakana ity de tsy nieritreritra mihitsy tsika satria efa no arabrabina le collectif de candidats tsy manana adhésion populaire le collectif de candidats ho ny sasany zara fa misy olona 400 manaraka azy ary tsy tafiditra eny analakely le collectif de candidats fa zao mbola mahita taux de participation 22% à midi avoka mpanaramaso ny fifidianana à midi 22% taux de participation ka izany tsy olona ho taitra am'izany ho amin'ny fomba fanaovana politika hoe hitondra fahafaham-baraka zany ary tsy hahafahantsika miaina sy mipetraka ara-dalàna zany raha ohatra ka olona vitsikely no marisa amin'le fifidianana de mba ahoana moa no hahafahantsika mitazona fanjakana mandritry ny 5 taona raha ohatra ka vitsy ny olona mifidy de raha ny asa zany ny androm-panjakana sy mipanohana n'le candidat rehetra hoe tsisy option ankoatry ny élection miandry any olo vahoaka zany ene ny fahefam-bahoaka tadiavina e souveraineté populaire sy sisa e de naninona ary no 220% ny taux de participation tamin'ny 12 ary am'izao tsika miteny zao 9% ny teo anivony seni dikan'izay zany na le fitondram-panjakana ara zany tsy meny vahoaka fahatokisana fantodian'ny lamosina aleo ny eny feo afo ka tsy nanaingy any tongony hifidy fa raha ohatra manko ka resy lahatra tokoa le mpitondra-fanjakana raha ohatra ka mipasy ny communication le fitondram-panjakana sy ny seni indrindra ka nandrisika ny olona hiafika fifidianana de resy le taux de participation 2018 satria nambara manko fa tena io fifidianana io ny tena andrary samy vahoaka tsara mihitsiny fa olona vitsy olona kely tsy makaiza reto collectif de candidats reto de nieritreritra zany tsika enikanja hoe tokony 60% taux de participation minimum raha ohatra ka tena efa niandry an'io tokoa ny vahoaka malagasy fa naninona ny 220% tamin'ny 12 ora ary am'izao fiteny tenenantsika zao manodidina 7% mbola dimbaritra ary zany hoe tena izany tokoa ve tena 20% hatramin'ny 20% ny eny pilatanany maso omaly ariva efa tamin'ny 5 ora sasany fanirira zafy 20% eo zany tsika no miteny am'izao fotoan'izao izy tsika hoe tsy maharesy lahatra an'le vahoaka malagasy le fanomanana sy fikarakarana ary fizorana tamin'le fifidianana de ny tokona tsy nivoko ny trano tsy nandeha nifidy ny vahoaka malagasy fa tsakilan'izay de hoy ny mpanohana amin'ny fitondram-panjakana hoe premier tour de vide io 72% adevitra mandeha am'izao fotoan'izao de ozytsika kefinareo ny nanao an'le fifidianana tao fa maninona mbola 72% itsika ara ny eriteritra satria candidat telo any no nanao fampelezan-kevitra le reste zany le 10 candidat niodina teto Antananarivo sy manodidina fotsiny tsy nanao fampelezan-kevitra tsy nametraka afisy tsy nanao communication hoe fidio zahay na fidio ranony fa mbola nanome consigne ary directive mazava ho azy ny amin'ny hoe tsy ilainy io fifidianana io tsy miatrika fifidianana tsika mipetraka fotsiny tsika ny dana manjono dana manasa lamba sy ny sisa sy ny sisa de raha zay zany no izy de nieritreretina zany par rapport ny volany lanina par rapport ny effort natao tao anatin'ny 5 taona par rapport ny nanetsehana
ny service territorial déconcentré sy ny collectivité territoriale décentralisée par rapport ny amina pression samihafa za moa tsy mitany satsony mobilisation na moyen rehefa miteny moyen de misy financier de misy ny moyen humain de misy ny moyen logistique sy matériel de maninona mbola 2 isanjato nga tsy capable mahita 5 isanjato nga tsy capable mahita 6 isanjato raha ohatra zany ka tena mitoetra tokoa le hoe tena miandry le vaoka teny amin'ny lalana rehetrarehetra tany zay na le de zay ny tenenantsika tam'le hoe tsy miady hevitra vokatra tsontsika am'izao fotoana izao efa candidat tsy manao propagande raha mbola deuxième position am'izao tsika amin'ny teny zaoko eny ary satria moa miona amin'ny mpiaradia amin'ny Flomarka Ravalomanana eny amin'ny QG Bel Air am'izao fotoana izao dia mamety remarque zany namana Clarisse Razailmanana fa misy mivatana eny a Bel Air eny Enkanja Rakotomanantsoa waratsika avy hatrany ny tsipre ny Redchef Clarisse azafady izy fanira zafamanantany itsika teo manko dia mifantoka tamin'le lalan'ny adevitra ny amin'ny hoe taux de participation mampieritreritra zany ho an'ny institution rehetra zay nahazo andraikitra zany raha ohatra ka 40% tsy metsika eo le taux de participation zay mbola adevitra zany am'izao fotoana izao io marina ve ny izy satria tsika efa nyteny teo hoe raha ohatra ka misy an'izany hoe taux de participation zany na tapavitrian'ny mpifidy zany 100 isanjato dia tsy babangona tsy mangadiady ary tsy foana tanteraka ny toerana nisy iny ny fifidianana tany amin'ireo biro mpifidianana rehetra fositsika hoe impossible zany impossible ny atonga am'izany fa eto Madagasikara moa ny impossible possible ny illégal ny lasa légal ary ny tsy légitime ny lasa légitime dia tsy de gagitsika amin'le pratique ohatran'izany zany hoe raha ny effort raha ny zavatra rehetra natotona ho an'ny ankilany tamin'ny fifidianana iny dia tsy tokony iny résultat satria efa nandeha rery zany nanao zay tiany natao misy nge toerana tsy ahafahany rehetra manao fa tsy maintsy ny candidat mpanjakana ny afaka manao hevitra amin'le toerana tsy tokony adonona faniry fa mandritra taona ny mandany fa namany propagande vita ihany nahazo tombo melo nahazo tombony melo petabe zany zavatra tsy normal hoe ty toerany tia dia otrany hoe uniquement réservé ho an'ilay mpiaraka amin'ilay fanjakana fa raha misy maka an'izay kosa zay mpiaradia amin'ilay soi-disant mpanohitra na collectif dia tsy mahazo an'le toerana zany nge ny tombony lehibe ho an'ny sasany teto hoe reto olo reto any ny afaka mibaiko ny tompona andraiky mpanjakana fa reto dia tsy afaka mba mibaiko izao ny fomba hanerena ny reto mpiasa madinika reto dia ny sandaina ny aminy hoe raha toy ianareo miaraka aminay raha toy nareo manome résultat ohatran'izao dia anisany ho recrutenareo ary anisan'ny fianakavimbeny ny mpiasa mpanjakana izany ny olona tsy mba efa izany ve ny pratika rehetra natao zay nge ny antony tonga le collectif de candidat ny resaka hoe maloto le fifidianana e satria fantatra mibaiko sy tery sy tsindry tany amin'ny sehatra maro samihafa tany dia maloto zany le fifidianana fa tsy nadio le fifidianana akoatra ny fampiasam-bola ny fampiasana fitaovana ny fitaovana amin'io tsy fitaovana manokana ho an'ireo candidat sy ny mpiaradia aminy fa misy fitaovam-panjakana
tsika zao teto dia nandray mivatana mihitsy be ny tanàna nambato boeny reny voatra hoe tsy anisany nahazo alalana taty aminay ampiasa n'le kianjany le volomboasary fa chef district mihitsy miaraka mitandro filaminana ny tonono lehibe ny tanàna no niditra keliny dia simba le vavahady sy nantenentsika an'izany efa miasa malalaka tena manao zay tiany atao mihitsiny zany le tompona ndraiky mpanjakana misava lalana mamme ef sur plat tsara tarehibe mihitsy ef sur plat tena tsara sira misy poivre kely misy ainkaingony kely persila ho an'le olona hinana azy amin'ny alalan'lay fitondram-panjakana dia ahoana izy ny tsy ahita n'izao vokatra zao fa izao raha mbola tenentsika hoe raha par rapport ny effortny rehetrarehetra tsy tokony io ny résultat tsy io ny taux de participation satria zany écouté énoité zany izy ireo miaraka amin'ny fitondram-panjakana ary écouté zany izy ireo any amin'ny campagne rehetrarehetra tany fa maninona mbola 2 tamin'ny 12 ratoandro dikan'izay tsy mipasy message ho an'ilay fitondram-panjakana sy mpiaradia aminy fa taty amin'ny collectif des candidats kokoa no nandray an'izay ary raha io résultat io tsy 72% mihitsy ary raha ohatra ka ny gagne d'avance na terrain moyen le candidat mpanjakana fa nieritreritritsika hoe plus de 80% tany ho any mihitsy azy résultat bongo ny eritreretana azy mety lasa lavitra amin'izay mety lasa lavitra amin'izay résultat ny filohan'ny Cameroun mahatonga azy tafafikotra amin'ny toerana Paul Biya matanjaka zany amina résultat mpifidianana fa fotsiny tsika ho sika hoe tombona tsara maro toerana tsara n'le fitondram-panjakana ve zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo dia andrasantsika lizy raha ohatra lizy ka maro toerana n'le fitondram-panjakana dia ho sisitsika mila misaina sy mandinika deny zao zany ny endriko ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa raha tsy hamaro toerana azy le izy mbola misy hoanina ny 5 taona tsy mora maka 5 taona tsy mora maka 5 taona mitazona fanjakana 5 taona ka raha maro toerana azy le izy dia ozytsika hoe miova zany ny fomba fanaovana politika enikatsa il suffit de mitondra koveta zany rehefa hiafika fifidianana présidentielle amin'ny 2028 de mitondra robe de mitondra elo de mampanatena karta ho an'ny mpifidy aza mitondra hevitra zany aza programme zany aza vatsivatsy manam-pahaizana zany aza mivatsivatsy amin'izany resaka hoe de izao ny resaka projection sisy tsy mety amin'ny malagasy zany zany fa mety amin'ny malagasy rikatonesy koveta zay zany zay ny lesona hitantsika tena pratika politika vaovao eto an-tany mihitsy zany zay hitantsika zay hitanonao jurisprudence zany zay le izy jurisprudence zao efa hoe olona manana zo-pirenena hafa afaka mirotsaka de may ho lendemain zany de avokoa ny sasany mba hisisy ny sasany eny efa misisika io ane mahatonga n'le sasany tena hoe mety aminay ty olo ty de ohatra ny taitra ihanytsika rehefa mba mahazo azy toerana avoavo mijery de ozy le olona sasany hitanao misy efa niry toerana be ry any rayanna ry de tsy gasy le tompony hitanao misy efa niry amin'ny tapika voany iny de misy an'ry trano be ry efa lasandrahanina daholo ry de mandehandeha kely amina toerana an'ireny tena de mahita orinasa be misy angara be de misy miteny tsy atsika io hoe rayanna ny tompony io hitanao le tambeatsy efa lasandrahanina daholo de misy vondrovondron'olona samy hafa groupe eto zany zao malaza be
groupe rayana dia ohatry n'izy menakavy ihany dia fizay le ezoko sasany dia efa tsy any tanànao tsony le malagasy le Madagasikara ary malagasy a nomena opportunité anao sy occasion araka ny collectif de candidat fa nalaina be anao mivoaka ny trano ohatry mbola miainoainy ianao ozy izy ianao aloha manakopakopaka saina fotsiny rehefa mandalo ny collectif de candidat na mamoaka saina fotsiny tsika sainam-pirenena mba ho hitany zareo fa ianao zany dia hoe afaka manontany tena nety ve iny fihetsiko iny sa mbola tokony nandroso kokoa noho iny a mba nahafahany le tolona naomby raha ohatra ka vonina ny kabana andre matomarika ravalomanina dia efa mandeha mihitsy le izy dia tonga dia alefatsika namana technicienne maninona moa no alefatsika izay satria zany a isan'ny atao hoe candidat zay ao anaty collectif nanao hevitra mitokana voalohany ihany koa zany izy a candidat sy tendranena solony haiko koa jeretsika rehefa fa tonga dia enotsika avy hatrany ny antsipriany zay panao protocole manaraka molalatsara izy talay misamboazinao pasteur ay zay dia nareo a misy tingana mahatonga mamelogotro zao dia rehefa mitsangana ny mera tonga dia miara mitsangana dao nareo mera rehefa mitsangana député dia miara mitsangana dao nareo omeko andrareo io sary io rehefa avy eo dia manala azy na tsisy ihany tsy manina ay misy iny fa ataovy monsieur tsaty ny isamboaty fa afinateny zao raha izy zay reo zany a le disposition aloha ahitana anisy raha mafaka kely mitsangana io raha mety dia avenao petraka tsangana aloha zay zay makanikany hoe izy any mba tiany aloha misakana aloha ty ny député zao mivaty zavatao Então, pastor, e no que coletivo de candidato de noite. Sai. Dando evi, allora já me pega a cena já. Diretor de cabinet. Mbola mandalina ny ary fenitra moa ny filomarika ravalomanana zany eny amin'ny QGBLR amin'ny fandaminana ny PDB le vondrona politika samy hafa nahitana solotena manatrika azy eny dia tsy maintsy satria mety misy zavatra goavana zany a ho resahany filomarika ravalomanana ny teo amin'ny résultat aloha zany a fanamariana misy ty nentin'ny Seratozanary nkaja Rakotomanantsoa dia hoe telo aloha zany no songadana tsika manko tsy dia mikirakira n'le résultat satria any amin'le taux de participation ny adefitsika fa tsy mikiresultatsika satria le taux de participation mantsy a no mikasika ny vahoaka zay fa le résultat efa mpilatana n'le CNIS le HCC zay efa nambara hoe tsy ikeniny rehetra kirakiranazy ka raha mijery zany tsika amin'ilay résultat zany adevitra fototra ny angan'ny tolona ny collectif de candidat dia hoe tsy fanekena n'ilay olona zay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy hirotsaka ka raha raisina amin'ilay telo voalohany zany Andriamatoa Rajoelina, Andriamatoa Marika Ravalomanana, Andriamatoa Sy Tendranena Solonyaiko zay contesteny adevitra ny candidat azy zay le nitadiavin'ny collectif de candidat hoe invalidation ny candidature an'Andriamatoa Rajoelina ihany no tokony nataon'ny ACC satria tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy dia akisakitsika anatin'ny adevitra aloha izy fa eto amin'ilay malagasy anankiroa zany Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Sy Teny zany ny adevitra amin'izao fotoana izao enkatsa ny poids sy ny côte politique n'Andriamatoa Marika Ravalomanana dia fahita ny rehetra iny fa eto zany tsika mahita mpanao politika anankiray misandratra anankiray indray nouveau émergent
misandratra anankiray indray zany am'izao fotoana zao de mampiseho sary ny fomba fanaovana politika indray zany am'izao fotoana zao satria tsy hita mantsy teo aloha teo mbola namaritana ny code politika na poids politika na le matoa sy tenyraniana solonyaiko mety hoe nanao miavatolo izy nanangana an'le prositeny izy nikajarako tomanatsoa fa tsy mbola nisy résultat tena hita zany hanamarinana an'izay satria samban'izy vo nisy an'izay test amina élection présidentielle zay de ny position na mety 3e position izy zay izy nanao campagne na mety 2e position izy dia zany raha tia koa zany mbola adevitra mamaritra amin'ny paysage politique vaovao eto Madagasikara ho amin'ny avy fa tsy manafona an'ilay solidarité an'ilay collectif des candidats akoriny zany zay manana an'izay a fiombonana lehibe zay ary mitondra dimension hafa ndray sy lecture vaovao ndray teo amin'ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara le collectif des candidats de ny andrasantsika zany am'izao fotoana zao de hoe ny collectif des candidats ve capable hitazona ny solidarité ny collectif des candidats ve afaka mbola hitazona an'ilay ady hevitra nresahan'izy ireo lay fototra efatra lay candidat tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy lay tsy fanekena gouvernementa zay tsy tokony hakafahefana hitatana firenena sy lay tsy fangarara-pitantanana eo anivony seni sy ny ACC mbola voatazona ve zany fa raha capable am'izany manana solidarité collectif des candidats de hafa ny donna am'izao fotoana zao zay nge zany zao le assurance tadiavin'ny vahoaka fa mandeha mihaino kabary ary tsika zao miseho tsy hoe sitak'Andriamanitra fa zavatra rehetra miseho eken'Andriamanitra ny sehony tokony manaiky an'izay tsika aoka koa tsika andray ny herin'ny fanahy masina araka le teny teo rehefa manana ny herin'ny fanahy masina reo tsika tsy matavatra hitako mihitsy nanaovan'ireo fampitahorana sy atsozay seloha fa tokony tsy atavatra an'izany tsika zay tia an'Andriamanitra miainy fa tokony atoky an'izay tsika ary aza manahy koa isika aza manahy ny hoavy satria miainy ny fanahy masina tsika matoky an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fantatsika ny tokony atao atao zay ny tena zavatra lehibe iarabako anareo mampivory anareo eto androany vaodony anareo araka le voalazako tao tokony andraikitra rehetra eo anivony tiako Madagasikara ny mpanoana ary eo mpiaradia rehetra makasitraka hoe aminareo teo voaka Malagasy nampiseho miariary fa tena fifidianana maloto fifidianana tsy akasitahany niaka mamony voaka Malagasy ary fifidianana tsy nekeny tsika rehetra iny fifidianana iny zay ny mahatonga ilaza aminareo hoe ty hizara vaovao aminareo ka dia zava-dehibe no ahafahantsika miresaka toy izao tsy maintsy aseho atsika eo anatrehan'ireo collectif des candidats eo anatrehan'ireo mpiaradia amitsika fa isika dia manana olona zay tsy mitabataba tsy misehoseho fa malala zay tokony ataony ka dia mbola zava-dehibe hoe aminareo niona atsika toy izao izarako amin'ireo zava-misy makasika ihany koa ny fanekenareo tsara ho avy androany anko marainy nareo ny latsona zao nareo dia tonga tsy mbola mifarana hoe arynareo any tolony ary tsy maintsy toizana zany mandrapanatsika ny tanjona dia ny tanjona dia fanafoanana tanteraka ny kolokolo eto amin'ity firenentsika ty ny tsy fanarahan-dalàna aveky ny mandeha ny tanjona kendreko kendrentsika dia anafoanana ny kolokolo zay mampahorina zay mampahoro voaka Malagasy ary tena mampahandra tanteraka indrindrindrindra ity famoretana sy fampitahorana ny tranga ity ary misy mihevitra mihitsy any ambadimbadika any fa atahotra an'io sy tsy matahotritsika satria matoky an'Andriamanitra isika ny fifidianana andrasatsika dia fifidianana madio fifidianana mangarahara ary fifidianana atokisan'ny besona maro ary ekeny rehetra ny atokavana amin'izany dia tsy maintsy miainy aloha tsika amin'ny fanomanana azy anisany voalohany indrindra teto amin'ity toerana ity tsika ta voalohany volana oktobra
tamin'ny taona tamin'ny 20 sy 20 teto am'ty toeranyity hoe anokotsika anoana ty fifidiana ty kanjo eny an-dalana eny a dia niniova niendriky le seny anisany mihitsy ah ary misy nareo miarana raiky zany dia hiafika fifidiana zany tsika diso fanantanana tanteraka nefa ny am'izao fotoana zao satria voandroany dia androany areo dia afaka nalaza misy aminareo fa hoe misy zavatra tsy mety na dia logiciel ananan'zareo io ary tsy navela anamarina na anao audity logiciel zay mampitany isam-bato misy ny logiciel zay tsy navela président ny seny mihitsy hojerevana hotsiria zany logiciel zany a dia le lazan-taremarika niantso aminareo a teo fa hoana baitso mihitsy ty tsy azo jerevana jaune résultat afa nylazany anera ny totaliny afa mandeha ty amin'ny jerone ay le taratasany technicien zao dia raha moatsika milaza hoe tena manga diso be mihitsy reo satria voafehindra reo izy misy logiciel tsy avelany tsy ty le logiciel raha tateaza le baobao iny tsisy ty misy taratasy neto anaty tobile dia noho nareo tsara ngeny izy madinina milaza mizany amin'ireo eto satria misy mitaraina sady miola tsy mitovy ny taremarika voalaza ane reto ny totaliny tsy mitovy ny taremarika voalaza hoe reto ny totaliny dia tambarika reny misasany hoe satria le logiciel mandainy dia reo hoe lasa ndray lasa makany hoe ampitovy amin'ny nareo any amin'ny arena dia ajustena io fatata daholo ke zava-marina misy taratasy napenako natao bilor boa ino tsara ireo marikisa na chiffre ahitana fahadisoana dia manamafy fa tsy tonomana ny atontana ny antanatohatra afilazany azy fanamarinana na processus de contrôle rehetra eo amin'ny fikajiana ny valim-pifidianana amin'ny fikajiana valim-pifidianana tsy azo antoka ny logiciel nampiasaina na ilay logiciel mihitsy no mandiso mikajy na tsy mahita izay atotanisa tsy mitombona voisany ambony ary sy le tir fa atao totaliny dia naperaka avao zay fanontaniany zay nampivazavazanay tamin'zareo amin'ny OIF sy zareo to amin'ny seni ka raha ohatra nareo amin'ny seni samy taina dia ty misy zay nanao siniany ty dia reo le expert nationaux laza hoe tsy mety io logiciel io satria tsy navela hojevana io tsy rianay zany natreo dia fantatreo ny tykonesant efa voaomana melo ny osoka atao ao tena tsy mety ka fantatreo marary ny fonareo ny sasany hoe dia tsy afaka mifidy be zay président ka zavatra maomanireo misy ny angalarany dia meka zany be atsika 2018 raha nanenenana iny lasa nanenenana moliverne amizay fahatsora misy any ka dia hoy aminareo tena tsy mety fa zao mahafinaritra aminareo le olona nary mpanaraka amin'nytiko Madagasikara nananja tsara nybaiko mihiny ianareo zay ato amin'ny collectif de candidat dia milaza fa tsy ekenay ny fanaovana amboletra ny fifidianan'io dia nilaza koa reo société civile na fiarahamonimpirenena nilaza koa zareo ampanina na ny président ny assemblée nationale miaraka amin'ny FFKM nilaza dao dia afaka nilaza rehetra zay niteny rehetra iteny zany natsodrareo tao communauté internationale
milaza taminy inona ny tsanavanareo ny hoe mazava izy fa tsy tomomba ny famanana ny CNI io anisany tena nafanafoa tamin'ny voalohany hoe anaraka azy anjarako androany milaza aminareo izy amizay satria tsika tena zay eny isy mitady zany hoe fahamarinany zany satria tena tokony ovely mitsy voaka malagasy hoe safidy olona ty tsy anaiky velively ivoka mpifidiana eo tsika toy ny tsy faneketsika na inona teneniny dia miresaka mivoaka malagasy rehetra fa feno osoka ary efa nandefa taratasina akany miseny mihitsy lereo ny auditeur nationaux milaza hoe tsy azo ampiasaina amin'ny fifidianana io logiciel io dia mbola misy nikely biby ihany zao ny vokany amintsika miresaka zao dia misy manontany hoe alefasatianay mijerevana dia ajustena dia misy miteny mihitsy anytseo marainy sao dia verina fa tsy manana olona ary zay le olona azonareo tana izy minonareo anao fa tsy manentikentike olona zany ana maratsy olona zany rehefa tsy mety dia tsy mety le olona ary marina foana io aminareo hoe anazavany zany aminareo na tonga avaketo mionatsika eto ampahafantatry anareo hoe miantony tena tsy idirantsika amin'io noho zany manao antsoavo amin'ny herivelona rehetra aho samy ndraindraikitra manona tsy fanarandalana satria tamindinidoza ny firenentsika ary tsy tamindininotsony fa tena hiarandoza firenentsika kehitriny efa mianatra amintsika ny loza ary io loza io tsy mijanona amintsika fotsiny fa tamitanana kafaravadiby nahita le zazakely teo manao kanjo fotsiny kio atramizay ny tango io koa manao antsoavo aminareo ry mpitambon'ny filaminana mba manana feo ny feritreretana ihany ve ianareo sady anazy baiky na baiky sy tokony tamperana na dia atao mba manana feo ny feritreretana ihany ve ianareo enoy iny e amariny le zaza andresako aminareo teo da amizay nareo malaza hoe hay ohatra zao izy satria miasa anareo dia miaro ny vahoaka sy ny fananana miasa président ny république dia miaro ny vahoaka zay loza mety anjo azy dia miaro taninazatsika ny firenetsika ary miaro ny volatsika reo telonao fotsiny miasa président ny république iampy tsy mila mihitsy amizay tsiprieny ihany izy dia sika eto zao dia milaza aminareo aho zay seny fa miasa ese koa mbola loso ao miasa ese mifandahatra mihitsy ny professeur Ranjevo sy président ny SSC niarana hitanamitsika fa misy zay fanazavany zay dia nilaza raha ohatra ka niona taminareo tao amin'ny reo vovonana mampanenanenana izy hay ny zavatra tena misongadina ozy ary natonga zao krizy eto zao dia eo amin'ny SSC na ny fitsaranavy moalalam-panorenana dia tena nilaza mihitsy ny olona teo fa hoe tsy dia tena reo mpitsara manana ny fahalalàn'ireo ny tsara fa baika avy any midina makany misy ako manao azy matoy zany lazazany rehetrarehetra zany manana anazy eny sao dia zanao manenjikenzika izy hay hoe zao nisy fihinareo ihany lazany zany dia any natonga le anakay tsy mety nanao soniny hoe za tsy mba hidikilo amity anytarana fanamandimby ty dia tsy nanao soni izy satria zavatra tsara darana natao olona ohatra zany dia davitsika hijoro ao fahamarinana fa marina foana dia zay no amezako ely anareo hotoyn'le teny teo manao antsoavo aminareo ary tena miaso ny rehetra misy mba samby rahina isika rehetra firaisankina ihany tsy maintsy ataotsika mafy satria ninninona teo eo ka rehefa firenenana na fitondram-panjakana tsy mananaka tsara ny lalam-panorenana io dia tsy afaka ateza misy déstabiliser laveo foana izy satria ny zavatra tsy mandeha amin'izy dia professeur be ny asa tany lahena nitany sivy foana io hoe dia nanao foana miteny ampahabe maso mihitsy izy laza hoe tao daholo mifototra tao mifosotra teny zany izy ary miona tao amin'ireo le communauté internationale reo re Moranjeva professeur Moranjeva dia nanazava-an'izay manana profla zany zao ilazako aminareo a hoe marina tao reo zavatra andesantsika reo ka na inona voana voakan'ireo fanapaha-kevitra izy no amoaka ny fanapaha-kevitra hoe didy tsara zavalozana
Corona voalohanao izy any voalohana tamin'ny voalohany efa laza izy fa hoe hiditsady voalohana fa nitendrena reo le membre gouvernement tendreny any dia vazay izy verina indray ty ve misy président anankiray mipoto avy any voalohana ndray zany izy ka zay lazaiko aminareo maninona izahaya folo mantsy zay zao no tena magnizigizina an'izany dia tena samy manana volo amin'izy amin'ny eritseritra izahay amin'izao fotoana zao hoe tsy tolontsika folo tsony ty fa tolon'ray manontolo tolony voaka ray manontolo voamalagasa toa dia miantso an'ireo le mpanao politika manana maizy azy ary manana fitiavana firenena tandeny tsara efa mpanao politika tsy mitady ny tombotsoanao irery ianao a na ny tombotsoan'ny antokonao fa tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy tombotsoa ambonin'ny firenena jerevana na le intérêt supérieur de la nation ny filazana azy tsy maintsy ataotsika zay ka ianareo zay hiaraka aminay a dia atao voatsaina aloha zay hoe tsy tombotsoan'ny atokoko no atao ao na ny intérêtny parti politika anao ihany fa tena mijery ianao ary ho hitanay le izy dia tena ikeny miantso anareo reo le société civile koa zay satria ianareo mahalava zavatra betsaka eny anivon'ireny faritra misy anareo reny eny amin'ny fiarahamoniny reny tena miantso anareo izahay hoe inona ny zavatra niona tamin'izy ireo zay gaga fotsiny fa tena minaza ny zavatra misy izy ohatra lay transparency international iny hoe ohatra zao no fomba fangalanandreo atrany amin'ny fokotanika hatratia ambony aty dia gaga ianao zany hoe misy atao am'ty fireneny ty dia miloza dia zao tsy mba misy malagasy na iray raha ao arovana fa tombontsoa vahiny daholo manjana tsy mankala anareo vahiny zay na inanareo vazaha fa miloza dia zao misy disadisatra zao firenena dia manararoatra ianareo dia tena manao azy fantatro fa marina koa nefa miasa tsisy mpandraraha dia tonga dia akany anay business ty président amin'izay fomba azaonay tonga dia ataonay daholo ianareo taiady an-trano eto tsika tsy miady an-trano satria izy manana fitaovana dia milaza aminareo azy zany amin'izao fotoana zao fa hoe masina ny fahamarinana tena masina satria tsy hoe mba tena target atsika dia anana firenena vanona anana olombanona tsika amin'izao tsika miresaky zao nefany amintsika miresaky zao a reo tena tenaina fa hoe tena anao an'le asa hoe reo olona amin'ny fitolano reo zay nge tsy mangataka ny hoe hidzo le asa ataonareo hoe anisaka kasana tsy meritreritra zany raha nieritreritra tamin'izany tamin'ny 2018 dia efa milaza hoe taty araiky fa zao fa tamin'ireny zay nivoan'ny 1,200,000 doublon fa le zany zany any tsy maintsy apetraka ny tetikady rehetra ny paikady rehetra mba hatratrarantsika ny tanjona dia le fifidianana madio mangarahara ekely rehetra tsy maintsy apetraka izay ary maka ery anareo izahay toy zany ny fanetanana vahoaka manerana ny Madagasikara mba hatsapan'izy ireo fa fifidianana mitanila amin'ny fifidianana misy amin'izao fotoana zao tsy manaja ny zon'ny mpifidy tsy feno a ny zavatra takina mikarakarana ny lisy mpifidianana noho izany tsy nety ary tsy ekena novinona voka-mpifidianana zy voaka ao ilaina jerena akaiky ihany kio a nietsy boaka manerana ny Madagasikara tsy maintsy hojerevantsika deo nietsy boaka rehetra kanefa tsy enindreo mihitsika amin'ireo fampitahorana naza fotsiny tsika asio fa manao aminareo fifidianana zay ke vonina iresaka aminareo e vonina iresaka aminareo tsika hoe zao natao vonina zany iresaka aminareo amin'izao ataotsika milatabla boribory tonga aminareo mivory dia zao natao alefasoany fa tsisy matahatra ty fifidianana misy miteny mantsy hoe matahatra fifidianana aona natahorana fifidianana zao aray tsy mandeha fifidianana fa saika azo izy tena message
raha tsy tianareo a ny anoizanay hoe ianareo a dia milomano ao anatin'ny tsy fahamarinana, ianareo a dia mitondra ty fireneny tia ao anatin'ny didi-jadona, ianareo a dia manao le terroriste d'État. Na inona tenenareo zany zany dolo misy ay avela anaty alohan'ny andro hoe na zay misy fividianana tsy afaka voaka ny tana fa barenareo le ny vavaka terroriste d'État zany. Miantso ny Nations Unies, miantso ny droit de l'homme, miantso ny olona rehetra ny Union africaine sy ny Union européenne hoe zany hoe tsy afaka hamonjy an'le fivoriana ataon'ny 40 taoniny an'le fivoriana zany tiany sary reo le manareo nranarano reto député reto dana jereo antany hoe inona ny antony tozy izy noteneny ozy izy le zadary miandro lehibe refa tsisy lehibe zay zadary io a tsy teny miandro baiky chef petraka koa lalàna tsy chef fa de mipetraka fotsiny bany ane lalàna de tolonodreo izy manao lasa metanreo le sary lozy de reve de avereo fa tsy reny tsy maintsy avoaka atsika daholo zany zavatra rehetra zany raha olona anao fividiana zany manana sainy atony ary andro fanaovana hoe fahatonina tsara tamin'ile andro io de zany tsy afaka avoaka satria ny antony tsy voako de milaza aminareo a fa le zaka mitaka tele ndava mampateriny ka misy olona tsy tokony teneny oetiny drogue etiny daina etiny zaka sotony zany ahita tsara misy de inako zao misy le zandary anakiray zay a na zany ino aloha tsy zandariny egny reka tsy zandariny iny fa de mamaky an'le poulet efatra aloha de vakino drogue javatra maranitsy reve de tokony fanao mba manana ny asy maizazy any zany ancien président zany mitondra anareo zany ary nampianatra zanakireo zany nanao lalana ao anareo zany nampitombo lalana vita zay ny tenenako anareo tsy mahatoky aho hoe tena mpitandro filaminana zeny satria hitako misy izy nijerijery aho katsiliany de laka vimbarany poka botraninona le pneu aveo de nieritretsy isy hoe fa aveo tsy afaka mampiany sy matarynareo mino fotsiny any ka de zay ty firesana aminareo ny fitiava-tanilazana marina no matonga atsika hijoro ka mandray anjara amty fiarahana mietany ty fitiava-tanilazana marina no matonga atsirehetra hijoro ka raha farantsika mba isyny fividianana madio mangarahara ary ekeny rehetra afaka ilaza aminareo zay fa hoe volona tanteraka ifampiresaka aminareo zareo any zany ty firesanareo tontolo reo de za koa nefa maheno aty ambadiky hoe ka le tena fotoana ne vonony fa le manodidididina azy no loza mahazo azy fa ianao responsable mandenanao ianao matoa anao zany a manala hoe ty tokony atao ty tsy tokony atao maiza manavaka azy tsara ny fitiava-tanilazana marina de tena manampy ny namany mijery ny taranaka ho avy ary indrindrindra miasa miaraka ampitiavana ny olona rehetra ny fitiava-tanilazana marina de tsy mametraka mihitsy ny fitiava-tena na fitiava-karena ololarana fa atao a zay sin'le sombonana de mizara tsara fiarahamonina mangara fiarahamonina miaraka amin'ny fiadanana sy ny fanimpahalemana manao antso amin'ireo herivelona rehetra antsoa mba ndray andraikitra malona ny tsy fanarahan-dalàna misy satria de tamididoro ny aminareo firenetsika ny antony tenenako amty mitokana mihitsy kamerenako azy ny olona eny amy fokotany eny ny olona eny anivo commune eny eny anivo district eny de malala dolo zatra manzo azy terena izy misy lehibe de ndahandainga zany zay enao manao raha tokony atao zany de eo koa reo chef district na préfet o président zay ty eka terena mihitsy hoe tsy maintsy ampiakarina salalisa amty fividianana tya ampiakarina 45% zay de salany tany taux de participation de tsy maintsy ampiakarina koa ny salanisany hoe nahazo azy zany iaina amizany zany izy reo olonao reo tena chef district amin'y na préfet tena miresaka ako mihitsy zao miresana président eno afa de eno olo zava de zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa de ekely dalo
ka izay indrindra mahatonga mbo miantso amin'olo mila fanampiny izahay dia tambavaka ao aho mino fotsiny any ny zavatra anankiray tena hitako ihany koa aho zay tokony ataontsika maika dia maika dia ny fampiresahana na recommunication raha mahita zavatra nareo dia lazao nahita loza mihitsy le candidat-nay collectif iny nilaza izy raha anaty hoe voantso amin'ny nanatsy izy tena idikaraza midimbonahatra le olona manana maizy azy reny efa chef d'institution efa président ny assemblée nationale ny mpiamparainy auguste candidat efa natao ambassadeur-atsika tany sénégal lany izy efa malala tokony candidat izy zao miaraka aminay ao fa ianao niapa loza fa voazo lasa nijery tany aby zay amin'ny fonoalina toe nda hijery iresaka amizay tokony araiky zao na conseil efa tsy sarasanoty sotan'andriamanitra zay zay hoe mieriny fanamasa ao lasa adin'olo zay voky izy sadapetaka président fa mivoky ihany aty tafanatsitika azy zay tena mpiseo aminareo fa le fasikina fahatsapana hoe mba tsy sazy ho azy zany ipetraka any anaty cellule zany tena tsy sazy azy zany satria na izy ary laza hoe zany io izy matony teny andreny tsy nanonona anaran'olona e ka raha fesy na fake news filazanareo azy na tsy fantatra fake news nalalany azy dia mba nitenenina izy tsika ty mampirisika hoe raha mahita zavatra anao dia lazao aina maninona na BBC raha milazanjatra misy any Gaza tenenina izy zay lalana ty fake news mba nitenenina ty misy mba dia mitatsika eo zany manaraka ka dia miona aminareo eto a laza zany rehetra zany aminareo aho eo amarininy ndraiky miaina avy any amin'ny meritsika dia mandefa ako ny député dia miaigny avy eo amin'ny jesosy teneteny azy eo alefatsika avy io fatareo tsara zany teneniko zany zava misy zany raha tsisy nainy zany na ray aby tsisy satria zava misy raha misy manontany hoe le resaka andesana momba senité dia antanio izy any misa tsisy zao miteny izy hoe mariny zany satria logiciel ampiasaina tsy navelanao ditena ary rehefa andresahako amin'ny communauté internationale zany dia fantany zany zay ho avy isaoratsika rasika mitehaka mafy dia mafy zay tiomarika neny président vanana zay fa tsy sanatria hoe tena andeha nefa ya zay zany ny kabary a zay nataony filoha teo aloha candidat Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity niona nyresaka tamin'ireo vondrona politika maro samihafa moa zany izy a teny amin'ny toerana izay nisy azy a foi be toerana antoko tiako Madagasikara teny belera teny misy point V na précision fa nizy mikasika an'izay fandraisam-pitenenany candidat Marc Ravalomanana izay a raha ilay fifidianana maly zany dia candidat roa no nitsongatana ireo an'ireo zay atao hoe akoatra ny candidat Andry Rajoelina zany a dia ny resaka ihany moa zany hoe amin'ny anarany collectif des candidats fanira zafy manatany raha fahenona azy teo moa zany dia ny candidat Marc Ravalomanana zany no nanambarany amin'ny hoe makahery ireo mpitolona zany reo mpiaradia aminy ihany koa zany raha nitrango omaly iny raha no izy manko zany dia misy mihitsy nilay tokony hoe fionana angezabe ho an'ny collectif de candidat zay manko zany zao no andrasantsika ireo vina no misy an'izay fa ho an'ny candidat Ravalomanana marika zany izy no efa nanohevitra omaly efa nisy ihany fanambarana zany ataon'ny collectif fa makahery aloha zany ho an'ireo mpiaradia amin'izy ireo faharoa dia hoe tsy hoekena mihitsy ny fifidianina iny sy izay vokatra voaka ny fifidianina iny fifidianina feno osoka azy ary nyresaka mombamomba ny logiciel sy ny fomba famoam-bokatra sy nataony ireo tompona ndraikitra samihafa tamin'ny nivon'ny androm-panjakana zay anisany atao ambadiky ny fifidianina iny Andriamatoa Marc Ravalomanana ny point fahatelo a dia ny filazana zany mbola hitohizan'izay tolo zay ary tsy mijanona ho azy folo mirahalahy mianaka intsony fa tolo mivoaka malagasy ary nambarany folo Marc Ravalomanana teo azy hoe ho avy ireo hetsy-bahoaka samihafa zany zay amin'ny ankapobeny tena hoe hevi-bavety tao anatin'izay
famezana toko zany ny amin'ny hoe tena tsisy mahakibo ny zava-misy sarotra ny miditra amina fifidianana zay efa fenosoka sy feno fikarakarana zay tsy araka ny feno tatadiaviny ny raharaha-pifidianana irasam-pinena sy zay everina fa tokony fanaraka amin'ny lalàna eto Madagasikara. Andre mato Marc-Ravalomanana iny enkaja raha koto manatso no nresaka an'izay iny aloha zany azo lazaina hoe fanambarana taorinan'ny omaly efa nisy fanehoan-kevitra ihany koa nefa na izany na zany nataona kandida hafa zay veritsika fa tsara ihany koa mahazo an'izay rehefa ohatran'izao manko zany indrindrandrindra raha tena hoe fifidianana madio indrindrandrindra ihany koa rehefa mivoaka ohatran'izao ny tendansa voalohany dia tsara ny hahafantarana ny hevitr'ireo zay azo lazaina fa tena mipifaninana zay manana zay apahambato misimisy izay zany tamin'ity moa zany tsisy fampelezakevitra nataona Andriamatoa Marc-Ravalomanana tsy misy fanomezana consigne de vote ihany koa na directive nataony fa dia mahita ianao zany fa nahazo 100 mahery Andriamatoa Marc-Ravalomanana mety hoe mahagaga sy tsy mahagaga fomba fijery maro samihafa andretrarehetra zany fa misy base zany zay tsy haisarana amin'Andriamatoa Marc-Ravalomanana amina fomba fanaovana politika ohatran'izao ka efa mametraka foana na tiana na sy tiana ny fanantenana ho amin'izany zavatra andrasany rehetra zany de hoe ahoana indray zany ny hetsika ity ty misy donina miova zany amin'izao fotoana izao zany hoe misy trangan-javatra miova ny amin'ny iny le fifidianana iny io le résultat aty amin'ny ankilany enkazara koto manatso vo avy nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety teo Ravalomanana ihany izy fa tsara indray le anankiray de milaza ny amin'ny hoe fa mandeha fifidianana tsy andefitra amin'izay mieritreritra zany fa mety hoe hanao fanakorotanana na lafin-javatra hafa mbola misy sary hafa zany hitranga siseho eto Madagasikara tsy anaiky ary tsy mila matatahotra zany hoe Andriamatoa Marc-Ravalomanana de rehefa tsy manaiky sy tsy matahotra ary ho tonga amina hetsy-bahoaka de inona ny conduite à tenir inona no zavatra atao na action fanaraka amin'izay rehefa tsy manaiky de andrasany rehetra zay fa eto le sary ny fitondram-panjakana de hoe miandry ampitonina famoam-bokatra zay zany nambaran'ny mpitondra fanjakana zay mitantana vonjamaika ny firenena amin'izao fotoana izao ary tsy anaiky ihany koa zay mety endrika fanakorotana misy sary anankiroa mandeha zany amin'izao fotoana izao samy Ravalomanana no resaka fa ny ray Marc ny ray Richard zay zany sary androany enikajy de ankilan'izay vitantsika moa ny toy ihany fa ny candidat citendra solony aiky ihany koa sy Ratolojanahary sy Fanira Zafimanantany dia efa naneo hevitra zany taorinan'ny fifidianana fanekeviny voalohany ty tateriny Patrick Ravalomanana ity nambarany fa tsy navela hiditra ny Biraofan-Datsambato ny déléguény amin'ny toerana maro ny zava-misy moa zany amin'izao fotoana izao de hoe tena tany Atuliara zany dia isan'ny vaovao miakatra avy amin'ireo nivon'ny collectif de candidat ny fisiny ny karazana manipulation samihafa Atuliara sy ny faritra samihafa zany ny tapany atsimony Mosiny de efa nahenona aya ny resahana zavatra maro samihafa momba ny ovy resaka fikarakarana fifidianana io teo de nyresaka hoe efa nomanina melo le osika sy ny sisa dia misy karazan-javatra ohatrany hoe manamarina ny zany zany Atuliara reto de ny candidat citendra ndrena solony aiko no niresaka ny amin'ny hoe tsy navela hiditra ny déléguény tamin'ny toerana maro misy ny Biraofan-Datsambato tsy nisokatra zany ka tsy nahafahan'ny olona mifidy maro ihany koa no tsy misy isoloara efa karazana fitaranana maro voaroanaika tsy maintsy atao izay fanaraha maso fanangonana profo rehetra azotsika atao zay zany nambarany candidat citeny Randriana solony aiko fanekevitra voalohany ihany zany izy ty taorinany zay atao hoe fifidianana izay ny lokanady zany de hoe raha ny fiatrehana fifidianana zany satria ty candidat anankiray ty zany no nasa hoe tena hoe andoranga ilahatra foana na ahoana na ahoana fa manana ny hery rehetra tsika afahana mibata ny fandresena dia niaran'izao zavatra eo zany moa raha ny fanehonkevitra izay nentina zany
ny délégué moa zany de solotenan'ny candidat zay manaramaso ary manao soniny karazana APV sy ny fanajana lalàna ao anatin'ny fotoam-pifidianana ao anatin'ny biraovandatsambato hoe de ny serasera rizy mirahalahy miainga am'izao fotoana zao voizin'ireo pedy samihafa manohana ndre matoany rajoelona dia mifototra any amin'ny hoe menatra siteny tao Tuiliary zany hoe tena natao mihitsy zany ohatrany hoe zay amin'ny tena politiquement any siteny randrena solony aiko amin'le résultat samihafa zany raha ny ampahan'le vaovao de misy tranga tahaka an'izao zany zay hitatsika ihany keo hitantsika eo zany ny endriky ny atao hoe fitoriana na ny fitaraina na samihafa na izay dingana manaraka zany ny faneho-kevitra indrindraindrindra ho ataonyity candidat anankiray ty sy Ratolojanahary fa ny Razafy Manantany le izy aloha tsy de mahakaka loatra ny nahitana ny tony karazana antso-jay atao amina candidat zao satria ny eritreritra ngeny rehetra anisan'ny nandiso fanantenana ny candidat larana fatetrina ny diran'Andriamatoa sy teny Rasinandrela Solonaiky tao anatin'ilay mpifaninana ndray tampotampoka teny anelanelany na nety taminy akeo ankilany nety taminy fa tany amin'ny kajikajy sasany nanimba ny tetika zay mety efa nomanina ihany mahatonga ny tony hoe maninona moa tsy avelanao hiditra anatina biraovandatsambato ny délégué-na candidat akoatran'ireo fanamboarana ny valim-pifidianana hifanaraka amin'ny bureau de vote zay tany Toliary moa nisy namana mpanao gazety napitan'izay hoe nagaga fa nisy valim-pifidianana rehefa natao mifanasambato de tsy mifanaraka amin'le isan'le mpifidy tonga nisy mpifidy nandaza valim-pifidianana de iny koa ny rahantsika nahita PDB manao kajikajy amin'le valy maika am'izao hoe tena mihoatra ny tokony ho izy kosa ty alabato ty satria misy écart de voix na elanelam-bato mifanalavitra be ao anatin'le izy ray zay de ny faharoa anatin'le izy le isan-jato lalaoviny CENI am'izao fotoana zao tsy misy hoe aizany no nakana n'lay taha-pifidianana zay resahana fa tonga de mody mba faharetana fotsiny hoe 5 isan-jato io na 5 isan-jato ny taha-pahavitriany fa aiza ilay antotanisa ny angaina mitondrana n'lay taremarika reny taremarika reny moa matetika de lasa entina mampirona fieverana ho an'ny olo-pirenena na manipulation na opinion publique mety io mandeha io na hita miariary sa mijery zao tsika zao fa ny akabetsahan'ny mpanaramaso ny ataontsika ny fiarahamon'ny pirenena ny fianakaviam raisam-pirenena de samy mahita daholo ary malaza fa tsy araka ny tokony ho izy io rehefa miresaka moa tsika napatsahiviny Fanny Razafy Manantany hoe ny antony resahana ny ty resaka fifidianana ty tena tamin'ny voalohany tsy any amin'le hoe tsy asiana ny fifidianana zay fa hoe aleo anara-dalàna ny fifidianana ka rehefa jerena ny tombatomba nao anatin'le izy de lasa to misy fiandaniny sady juge ny parti ny amin'ny akolafikery sasany ny antoko sasany izy ihany no mibaiko an'ity ty ka lasa fitaovana fotsiny ireo mpikarakara sy ireo androm-panjakana zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoana zao mahagaga raha to ka hoe ny olo-pirenena izay matsapa an'lay tsy fetezana ndray no mety iny tsy lazaina fa hoe mivoikorotana ao anatin'ny tsy fanekena ny fividiana feno osoka iny efa nyteren'ny Fanny Razafy Manantany teo makasika ny faneho-kevitra Andriamatoa Ravalomanana Richard momba ny fiandrasana ny valim-pifidianana ny rehetra aloha samy miandro hoe anahoana ny fivoaran'izay fa eo ihany koa etsy andaniny manahoana ny mety ho toyiny etsika ataon'ny collectivité candidat raha ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana teo moa zany mbola niteny foana izy mbola ny collectivité candidat ny mbola mijery foana hoe ahoana ny ety manohy ny tolona satria ny fanambarana de mitohy ny tolona fa tolona manahoana izay moa tsy afaka mamaritra ny ohatry ny ahoana ny fitohizan'izay tolona zay fa miara-miandry amintsika olo-pirenena makasika ny toromarika hoentin'ny collectivité candidat rehefa aorian'ny fivoriana satria misy fivoriana tanterahan'izy ireo amin'ny tian'ity eny andraro izy teo raha tsy diso miaraka amin'ireo fiarahamon'ny pirenena société civile eo ihany koa ny fionana amin'ireo vondronkely politika ny vovonana sy ny antoko politika anapiky kely an'izay fotsiny sy Ratolojanahary ankanja de hoe ny fantanina napetratsika manko te de hoe capable ave hitazona lay solidarité any ny collectif de candidat satria nitondra
dimension sy nitondra endrika vaovao teo amin'ny fomba fanaovana politika ny hoe collectif de candidat zany zay mitondra tolona teto amin'ny firenena na inona aloha zany mety hitsarana n'izay zavatra nataon'izy ireo ny amin'ny mety hoe tetikady maro samihafa dia izay dimension natolona sy fijoroan'izy ireo zay dia zava-dehibe zay ary lay solidarité fa ny fanontaniantsika apetraka zany efa mazava ny ten'Andriamanitra maraka ravalomanana teo dia hoe capable ve ny collectif de candidat satria zay ny tena andrasan'ny be sy ny maro hitondra an'io taux d'abstention zany hoe ny tany tsy fandraisana anjara an'ireo olom-pirenena tamin'ny fifidianana ho makany amina heringeza be anankiray lehibe anankiray ahafana zany mitondra fandresena satria matoa zany misy an'izay taux d'abstention zay na ndia ataontsika hoe tsy fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana zay zany dia misy olona mieno zany ny collectif de candidat raha ohatra ka manodidina ny 900 ny taux de participation na ny tara fandraisana anjara zay resahan'ny CENI amin'izao fotoana zao dia misy taux d'abstention zany any amin'ny 100 mandehandeha any dia capable hitrandraka an'izay taux d'abstention zay amin'ny alalan'ny olona sy mimpanaradia azy ve ny collectif de candidat ka hamadika amin'izay ho vokatra ho résultat ny fahombiazan'le tolona zay zany zao ny andrasan'ny rehetra amin'izao fotoana zao satria matoa ny teniny collectif de candidat hoe tsy mifidy de manjono ndao manasalamba ndao mitsangatsangana ndao mijerijery série any an-trano nanaraka ny olom-pirenena nangady ady ny bro-pividianana resantsika hoe raha misy taux d'abstention taux de participation 40% dia tsy ohatry ny reny ny sary tany amin'ny bureau de vote tsika izao ianikajy anisan'ny teny bureau de vote daholo tsy oatra ny reny ny sary ny tany amin'ny bureau de vote vao mandeha fotsiny enao dia fantatra hoe ambany ny taux de participation dia iny sary iny misy sary ombonana manerina ny Madagasikara dia miantso namana ianao ahoana ny tonton anina ny any Antsohy any izao ny aty amin'ny Hauteville ahoana ranona ny any any dia izao ny aty Tanatanapano izao ny aty Tarandolo miantso ny namana samy hafa mitovy any ny aty mitovy any aty ny any samy nangady ady sy foana avokoa dia samy nandefa sary sy ny sisany rehetra dia io mahatonga antsika hiteny hoe le chiffre ny azo karakaraino tsy problème antsika mihitsy na atao 52% ry taux de participation io tena apprécientsika mihitsy tsy afaka mikitika an'izany fa ny réalité tsy afaka ny amitaka mihitsy ny adevitra ny amina hoe tsy lina ny olona zavatra nisy hita nanerina amin'ny Madagasikara zany tamin'ny fifidianana iny rehefa tsy lina ny olona dia misy zavatra tsy azo andaingana misy zavatra tsy hay avadika dia ny réalité omaly tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra hitandrehetra dia nangady ady ny akamaroan'ny bro-pifidianana teto Madagasikara fa mifanontaniantsika dia zao capable ave ny collectif de candidat ny force politique ao anatin'ny état major politique zay anao fivoriana hiaraka ny collectif de candidat androany amatrika hicapitaliser an'iny taux d'abstention ambony be iny ho makana amina résultat sy victoire n'ilay mouvement zay zany ny andrasantsika inikajy ara-potomanatsoa ny endriky ny fandresen'ilay mouvement na ilay etsika nataon'ny collectif de candidat dia tsotra tonga amina sehatra anankiray zany ny tontolo politika eto Madagasikara anamboarana sy ametrahana lalàna natanterahana fifidianana madio ifampatokisa dia manara-dalàna daholo izay voakasiky ny raharaha-pirenena na candidat erotsaka ianao na mpanao politika andray anjara amin'ny fifidianana ianao na antoko politika hitantana famatsim-bola ianao na ny fitsarana isahana n'le fifidianana na izay hery karakara n'le fifidianana izay rehetrarehetra zay dia mandeha ao anaty fantsona anankiray izay mitovy ao anaty fanarahan-dalàna dia petraka le fifampatokisana dia mamoaka zay rafitra rehetra zay filoham-pirenena lany amin'ny fomba ara-dalàna zany hoe filoham-pirenena sady ara-dalàna no legitime ara-drariny no araka ny mihitsiny satria rehefa mandeha le fifidianana tsy maintsy isy eneny resy maharesy maro anisa servitsy anisa fa rehefa ara-dalàna le izy ka isika rehetra no manaiky amin'ny ankapobeny
ny voka-pifidianana sy ny fifaninanana endriky ny fifaninanana dia mifanaja sy ny fanome voninahitra ho azy zany a ny rehetrarehetra ao anatin'izay rehetra zay zany lay atao hoe tanjona sy ilay fitakina ilay fijoroany dia mbola tsy am'izay mihitsy elotsika zao mbola lavitra n'izany ireo candidat telo ny teny teo voakasika le fifidianana le maly moa zany ny candidat Ravalomanana ny candidat Citerno Andrena Solonaiky ny candidat mbola tsy niteny moa i Raderany zany a dia nireo efa niteny tamin'izy ireo zany a dia efa nazava ny faneho-kevitra izy ireo ny amin'ny hoe tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy iny a ary voaporofo ny hoe tena tsy mandeha le fifidianana zany tsy ara-dalàna le fifidianana isy fandikan-dalàna maro be ny collectif des candidats ihany koa misy candidat maro ihany koa anatin'izany a zay nanara-maso ihany koa an'le fifidianana niantso amin'izay sanction zay dia nanipika an'izany rehetrarehetra zay rehetra zay zany no ilazantsika ho amin'ity androany ity hoe tena mbola tantara mito izy ity fa dia zay fanontaniana napetraky fanilina zafy-manatany-zay no hoe ahoana ny toyany eny ampilatanan'ny collectif des candidats ho Siratolo-Janahary teo ny fandehany fa dia miandro zany tsika ny hotoyan'ny raharaha tompoko lahy sy tompoko vavy zay ihany koa no maranantsika ny fandarana angaredona amin'ity zoma ity a dia endrasana ny toromarika samihafa zany avy amin'ny état-major politika isan-karazany mikasika ny amin'ny hoe ahoana ny toyany ao anatin'izay atao hoe raharaha politika izay manome fampanantenana antsika zahay fa raha vao misy ny ataontsika hoe sehatra izay tsy maintsy hitondrana fa makafakany mba hitarihana ny adevitra eto amin'ny firenena ny amin'izany tombontsoa imbonan'izany any anatin'izany atao hoe filohalohavana ny tombontsoan'ny malagasy maro anisa tsy ny vitsy anisa rery fa ny maro anisa nyvoaka tamin'ilay fifidianana maly lo isanjato nambarantsika teo hoe tsy nandeha ny fidy no ny antony samihafa zany dia tsy maintsy mbola hoentina eto ary tsy maintsy mbola misy foana ny fandarana angaredona raha mbola mipetraka tsara izay lalatsainy zay ao anatin'ny fitakina sy ny fijoroana ho an'ny tanindrazana tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra niaraka taminay tamin'ity herinandro ity manome fotoana ho antsika ho amin'ny fotoana manaraka misaotra namana teknisianina rehetra amin'ireo fantso tserasera fa hita lavitra onjapeo internet nanao izay atombana an'izany mandrapitafaindray atompoko